Dado? Ahoana? Efa tonga e? Ay moa, nalaky ihany koa sakaiko. Ka nolazaindray filosofera teo mantsy fa tsy nanankaterina fiara hono ndriko. Ka akaiky kely io kosa ve moro dada dia andehanana fiara? Raha pitsony le izy alaina. Arona ary Antsoa. Angamo ianao tsy mianatra ny tolakandro e? Mianatra ka? Fa ahoana kay? Ka mbola ho any am-piasana ano ian'ilay dindinika miaraka amin'ny zareo mpandraraha ao amin'ny orinasa indray mantsy rehefa avy eo a. Dia firy izany dada vao tonga? So dia riva be andraiky a? Angamba tena mbola tsy fantatra mantsy izay ora ialana ihany anakako. Aza miandry ny dada fa avy hatrany dia misakafoana raha riva e. Antsay. Dia angina ato anatin'ity trano ity indray izany raha alao. Ndry koa ry Aintsoa dia manoatra no reny zazakely reny a. Finina nge ao ambany ao ihany kosa e. Ka zany azy izy hoe any ambaniko. Tsy aheno izay manjo aty ambony akory raha sanatrika izy izany. Ka ho tapaka lalan-draha aty ihany ny hafarako raha manontelo ny angambo izao. Ka zao ange aloha ny fiainantsika dia hatrehana kosa anako. Sa tindry anambady sady ve dady? Nandoza niny antsika aza mbola tsy nisy indroa taona akoriko. Ka indriko. Sady izany mihitsy nge ndikan'le teniko teo e. Ka izany ange ny olazako hoe hiaina aloha ny zava-misy anako. Ao fa hiezaka hody malaky tady. Raha matahotra indreo a dia asaivo matory aty ambony aty ho afinina. Tsy maninona ny ao ambany izany na dia tsisy olona aza. Eny e, idio tsara fotsiny varavarany e. Raha mpiambina nge ao ambany io foana e. Zafady roa anaka. Oui. Afaka atsasakadiny e. Zay reny soa, aleo amin'izay aloha iomanaka. Za koa aza sao dia ho taretiko. Iantsoa? Iantsoa? Ahoana ry dada? Vetivety ange. Dia zao say voalaindra fily amin'ny fiara indray rehefa mirava hariva. Tandremo mampidipiditra olona tsy fantatra loatra mato izay anaka. Dia ahoana kiry lova soa? Zao fotsiny aky. Tsy tahita mihitsy kala tamin'ny herinandro iny a. Za moa ve ky dia nandeha rery foanako. Ka natao tamin'ny herinandro ange aky le formation teniniko andre iny. Tampoka be koa le izy. Mialatsiny aky fa tsy afaka na dia nampandrehandre akory aza. Ay mo, za mantsy mba gagako. Mbola tsy vita foana nga ny foana andry? To mbola messagerie? Mbola tsy vita mihitsy aky a. Nga tsy mandreraka e. Dia le foza be ty indray zao no ampiasaina aloha. Tsy efa betsaka ve ky ny lesona natao nandritra n'ireny tsy fahatongavako ireny izay? Misimisy ihany aloha izy ao e. Dia mivonoana ny andika. Ka misahady ary ako. Ao fa ampiko ary ndry e. Omeo any ka iandry sasany fa adikako any an-trano. Rehefa vita izany dia azavaiko amin'ny tsikelikely eo ihany izay mba azoko. Sy dia misotra sahady aky izany ny sahirana amin'izany a. Lova sokoa. Ndry ariky mba manao toy izany amiko rehefa mba manapaka ireny ako. Eny e, fa misotra ihany ho ana izany na tsy izany. Faran'izay mahakamo anangy aky dia le mandika lesony. Izay no e. Amin'izay tsy mba zavatra kelikely. Tsy maintsy anefa dia tsy afa-miala. Mba miezao miala amin'ny eo akamony io. Ary mitsangana teo dia andao amin'izay andeha ka. Sasany andry rira fily fa sao dia ho be tatasika ny dada indray. Ndao ary aky a. Everiko fa miandry amin'ny manta nge izao no tsy mahataitra andry eo io e. Izy ariky tsy eto indraiko. Tsy efa ho tapa-bolana izay. Fa nga mbola tsy niverina izy le nitenenindry tamiko indray mandeha rika. Mbola tsy tonga aky a. Amin'izay indray tsy azo telefonina akory. Ary so dia mbola hiverina amin'ilay toerana anisan'ny farany indray ary. Ka tsy hoe lany angeky ny lazainy tamiko e. 3 andro ny farafahatarany nefa zao ary efa firy zaiko. Izany izy tsy azo amin'ny telefonina izany zao no tena manahirana amiko. Fa nga moa izy izany mbola tsy nahita asa foany. Tsy efa niteneniko ihany izy kianatra dosie ao amin'ny orinasandry dada fa tsy mety aky izy. Izany? Dia miandry fiantsoana amin'ireny efa nandefasany ireny izao no ataony. Dia izany nahatonga azo mitady volany amin'ny faritrany io aloha mandrapa. Enjana be angeky ny fitadiavana asa ty andrenivohitra amin'izao e. Nareo zao misambatra koa.
Anina koa? Tonga dia mampiatra vetrany ny ratovinao amin'ny orinasanareo ihany fa tsy popopopy etsero amin'ny fitadiavana azy zany tsony. Indray koke za raika tsy dia marisika ny asaoko. Fa ahoana ke? Te aleo tena fotsiny ary ndao amin'izay kia tsy ho tapitra eto mihitsy ny resantsika roa vavy na dia ho ariva ety ihany aza ny andro raha izay ela tsy ny aonan'izay. Sady sao dia ho be dia aty koa ndriko. Jereo angera tsy efa manaratsy tarehy ery le rafily Manao ahoana ny fianaran-drano koa hoe mandeha tsara Miandalana eny ihany vao ny sasaka raha teo moa ny taom-pianaranako. Tsara zany anaka, za koa moa tatoato somary bebe asa foana dia tsy afaka manara-maso an'izany firy-tsony. Mbola ao anatin'le fandaminana an'le fifanarana tanteraka mantsy izay zao dia tsy afaka ilama mihitsy raha tsy mipetraka tsara zany koa. Aza manahy dada fa miteny ihany raha vao misy manahirana ka. Fa hony tokoa ary dada. Miainanao anaka. Mbola afaka mandray piasa ve ny ao amin'ny dada ao? Tsy mifidy fa izay mba posta tsaratsara. Ohatry fa izy anaka no mitady asa lehilahy sa vehivavy? Lehilahy, namako le izy. Mpiara-mianatra taminay fa nijanona tamin'ny herintaona. Zany hoe manana lisansa? Ie, izay mihitsy ka. Tsy mety mahita asa foana izy hatramin'izao nefa dia efa nanomboka ho viana izy io sy dada ny tady. Eny ndrasa loloha anaka fa hojereko mbola vao nandray piasa vaovao anankiroa indray mantsy ny orinasa tapa-bolana lasa dia tsy haiko raha mbola hisy toerana ako. Miteny amindreo ihany ahy. Fa dada ao anandray zay ry aintsoa. Tsy mampaninina ny dada ve raha hoe hoentiko aty an-trano le olona miaraka amiko? Eny misy ohatr'izany indray moa ve anako, sady izay mihitsy anaka no tena fahendrena. Andraso rehefa tonga izy dia asaiko mankaty fa mbola tsy eto mantsy izy. Ka ilazao melo fotsiny afa sao dia amin'ireny andro maharaikitra reny kosa. Tsy maintsy miteny any dada raha vao afaka izy ka. Dia aza atao hoe lamoro dada van'ilay fangatahana momba an'ilay asa. Eny ndre ary miomana amin'izay ndre raha tsy misy atao ntsony dia andao hiaraka amin'ny dady. Ela mihitsy izay tsy mba niarahantsika mianaka ny voaboaka izaiko. Ka rehefa tsy teo ntsony eny dia tsy nirarahiny dada ntsony ako. Tsy misy an'izany ankifa mba sahirana amin'ny asa fotsiny ho a dada kely sisa dia laminy io anako zany dada zany foana. Mandehana ho miomana fa aza dia be dongodongo etsony dia aza ela. Zay atapaka lalan-dran'olona ka tena tsy hafananoatra kia fa azafady fa aiza nefa ny findainao za verangany anjy foana sady nandefa mesazy fa tsy nisy foray daholo. Ka tsy maintsy niverina tamin'le toerana ny lazako indriny ahy kia nisy naka atao posiko teny amin'ny stationnement tamin'le zay vao iainga nefa mifindaiko niaraka tamin'ny sarandalana tokony hiverenako dia zay no nahataraika tany. Na liany etsoko andry teo aza nge an'olona ny indramime. Dia nanina nefa zao raha mba nindrana tole teo indray dia mba nandefasana vola raha tsy nisy. Tsy mety aza ny lehilahy miankin-doha amin'ny vehivavy izany ekia. Fa ngatsy natao ifanampy mpifankaty tsy tiako mihitsy ianao mihazona an'izany toe-tsaina izany. Tsy hoe hifanolotra fitiavana fotsiny akory ny antony irahan'olon-droa fa mila mifanavitra ihany koa raha tojo fahasahiranana indray. Tsy voatery ny lehilahy foana akory no anao an'izany. Aoka re izany fa efa tonga ahy. Ka tsy mba nisaininao akory nge ny tebotebona azo ana andritran'izay Efa hoe mifona ho aza fa tsy hanao tsony. Dia oviana indray izany zao ianao fa azo finday? Rehefa mahazo vola. Dia tsy handraindray izany raha mba omeko afaka ampiasaina aloha mandra-pahatonga an'izay. Ka tsy mety amiko loatra ngery tsotsony miankin-doha amin'ny vehivavy ho ahy. Na mbola tsy hanasa azy afaka miandry foana. Manda aza piarina amiko izany fa mankarary aka. Dia inona nefa izany ozy ianao no ifandraisantsika mandra-pahafahanao mividy?
Sa kosa ianao mihitsy no efa tsy te hifandray betsaka amiko intsony. Za moa ve no teny azany kosa fa mila miaina amin'ny zava-misy fotsiny aloha dia tokony hifanaraka amin'izany ihany koa. Za nge tsy manana rena nolovaina tamin'ireo ray aman-dreniko intsony. Manda, ho vinaka ianao vao ho resy lahatra ka hiala amin'izany fisainana izany. Fa ahoana? Tao tsy raharahinao akory ny fisiko fa izay mety aminao foana ny tanterahanao. Raha mba fantatrao moa fa izay gondra ray tsy ahitako anao aza efa mankararary ny aiko. Okizay akia. Zany koa moa ve dia ato ampitomany Hitanao izany. Tsy misy dikany aminao akory ny fisiko. Aintsoa. Matoa miaraka aminao dia zava-dehibe amiko ianao izay. Tsy hoe sanatrika hoe zanaky ny manana ianao akory dia anararoatra an'izany tsy izany velively fa noho ny fokon'ny tempo ary mitempo fity aminao. Noho izany dia tsy sitrako loatra raha hoe hisy fifandraisana ireo zavatra ireo Ka matoa koa nanao eny dia tianao koa ary tsy misy saiko ananeritreritra hafa tsy izany. Fa amiko rehefa mifankaty dia tokony hifanampy izay. Tsy hoe sanatria mireherefa manana ny ampy aho fa raha mbola misy ny azoko atao dia tsy maintsy manampy ana olo tiako azonao izany. Eny ara fa hitady hevitra kely fa rehefa tena tsy mahita dia miteny amin'ny ry any akia. Moa izany izy koa mafilo. Eny ary manahoana ilay asa nandrasanao? Ka mbola tsy fantatro fa ny finday tokony atsoina azy ity izao veriko. Ka maninona raha antaniana any fa soa dia efa mba niantso anao ihany azy izy ohatra. Ka raha pitso mihitsy izao ny heritreritra ny andalo any ka. Vao teo koa nge any tonga tia hitandry loatra dia ny ry aloha novonjeko voalohany. Ay ve hono mba manana ihany Nahoana moa? Saingy teren'ny fiainana indraindray dia tsy afa-mikofoka Ka vonina raha hoentiko any amin'ny dada. Tonga aloha dada androany. Nga hitanaka fa mba nisy ny alana aloha tao dia na aleko nandeko. Ay kosa. Mba zavatra tsy ho efa kosa izy izany ka resaka fizaram-pananana angely izy anake. Fanganareo mifandraraha amin'ny resaka fananana koa amin'ny orinasa. Resaky ny samy mpiara-miasa izy izany fa oka le izany mandry Aintsoa. Fananahoana tokoa dada le asa. Ay tokoa moa ka izao misy poste azoko omena an'izany olona izany fa mba saivy manatitra CV kosa izy koa. Ay kosa. Raha vao mihaona izay dia ho resahako izy ka. Fa mba asa mifanandrify ny mari-pahaizana nanany ihany anefa izy izany. Ka asa voatery no aloha ny CV ny hitako ny traika efa nanany kosa dia arakarak'izay no ahatsaratsara ny toerana omeko azy. Ay, za mino fa afa-poan'ny dada ny fahaizana nanany ka. Eny hita eo Menga fotsiny ihany mba hanomezany dada toerana tsaratsara ho azy namako be nge izany olona izany ho hita eo izany ho aroana ary Aintsoa. Le namanao ino atao tsy nandalondalo tato ato lova soa moa ty anarany. Mbola somary sahirana izy dia tsy dia manam-potoana andehanana aty aloha. Tsy tety mantsy izy tamin'ny herinandro fa vao tonga tamin'ny lahady teo. Ondray ary fanga izy tsy asa ndraika. Ka tsy ho aran'indray hono le sady miasa no mianatrako. Moa ny fanadinana koa efa minay manakaiky. Dia mahavita miantro olona mihitsy ianao ty anakako. Ka namako kosa ve moro dada dia tsy ho ampiako raha misy ihany ny azoko atao mampalahelo ngery zareo Izany koa aloha Indray aman-dreny efa tsy dia maharaka amin'ny fiantonan'ny fianarana intsony. Mba mpanaterona amin'ny boankazo amin'ny fihinana vetivety aloha fa mafana loatra izany andro izany anaka. Ay, andrasary fa alaiky vetivety Fa nahoana indray ny tsy nandro ny firavana kia. Ka tia hitanao sahady ako. Atao voalo ny fianarana dia mbola manana fahafahana.
Raha tsy ry nisisika be tamin'le antso ankeo iny nge tsy nanaiky nakaty sady amin'izao oro zao ahy. Ka zange ho aty ahitany lahy efa ho firy andro kosa izay tsy nionantsika izay. Say lahy tsy mba manina. Aza dia mandray atendrony foana ho andry. Ny mahasolo zao ny lara-pahamehana. Zao tsy tiako tsy nry manapaka fianarana toy izao momba antsika. Andray fa nahoana kosa? Ka zavatra tsy isan'andro ange izany. Tsy azoko mihitsy ianao ka. Toa maivana aminao eriny momba antsika. Sasana tsy efa ny an-tany izany. Tsoa, aza zatra mandray atendrony foana aho matoa mitsinjo izay mahasoa andry dia mbola fitiavako andry izany. Ifakaiky ny fanadinanareo Vitao tsara aloha fa aorian'izay tsika mbola manam-potoana betsaka ampiainana tsara ny fitiavantsika. Tsy fidiny ange no mirendreny fotsiny toy izao Fantatro izany ry Manda. Saingy vao mainka amin'ny tompony teboteboka raha vao tsy mahita anao aho. Tiako nge ianao tiako noho ny fiainako rehetra. Tsaro fa zahako nge mba toanao ao fa miaritra kely akiry tsotsoa zany aza manany amiko ianao fa nameritaona aza nge tsy maninona ny fahasambarako aloha zao dia mahita nendrika aho. Fa zao tokoa ry Manda. Ahoana ke? Nambarako tamin'ny dada mombamomba ny lahy rehetra. Zany ve? Ino ny tsy fanananao asa moa izany raha marimariny dia nanaiky ny andrainao hiasa ao amin'ny orinasa izy fa mila ny CV-anao fotsiny. Ay ve? Dia fanambaranao ao taminy ve ny momba antsika? Miandry ny ahatongavanao any an-trano koa izy. Fangaza fantany. Ka ny mba hahafantarany ianao mihitsy ange ny mahatonga azy miteny an'izanyko. Ay ve? Andraso ary fa voalamina ny fotoana Dia ahoana izany ilay CV teo? Tokony tsy ho tara ange Eny ao fa izahako. Ay, dia oviana moa izany ianao vao azo finday Tena ilaina ange izany Mbola tsy fantatra ki fa za mbola tsy nahazo vola. Ka ty ary raiso ty loha ampiasaina. Vonjo maika iny fa tsy ahatananao hividy ihany raha mahazo vola ianao. Dia inona indray nefa nao ampiasaindray raha ny finday indray mihitsy no mena? Efa misy ray ty ka. Zany Ino afaka mamerina an'ilay pisinao taloha ianao raha tsy mety aminao ny ampiasan'iny fa efa nampidirako ihany aho. Le faharoa amin'ny pisiko iny mantsy no ao. Misaotra kia. Manda. Ahoana ki? Mbola miangavy aminao hatrany aho mba ny fifankatiavantsika no ataonao voalohan-daharana amin'ny momba antsika. Izany moa aza diso mandalina loatra ny ankoatran'izay tsony. Tsarovy hatrany fa ianao ny fiainako. Izany Manda. Lovaso. Oay, Manda, manahoana ianao? Manahoana ry? Fa aizaki Aintsoa. Mbola nanontany zavatra any amin'ny birahoany vetivety izy. Ary elaela tsy hita. Eto ihany aky fa tahako ny ady-piainana. Nefa dia bolangina foana. Ry kosa tsy voatolana ve zao ny sisa raha afaka kelikely? Ny Aintsoa koa ve moa dia amelanao toy izany. Raha tsy hoe nga anao mafy indray. Fa mafy loha ahoana ka? Ka ianao le tsy azo ahodina amin'ny hevitrao ioko. Mampalahelo anahy mihitsy ange Aintsoa raha mitantara amiko ny andavanao foana ny fanampiany anao Tsy hoe izy hanampy ange tsy tiako fa le hiakin-doha aminy mihitsy notra tsy dia mety amin'ny fieritreretako zany aza tokony tsy dia andafoana ny fanampiana ataony ianao mampalahelo azy ange izany rehefa mba manana fahafahana ianao mahita izay atao indray. Tianao loatra ange namako iny ry Manda ny adi-tsainao no mba mahazo azy ihany koa. Eny tsapako ange zany no heveriko fa endanja mantsy ny fitiavana raha ny varalila toy izao ny fiainako. Tadidio fa tsy ao an-tsany Aintsoa velively mihitsy izany. Ny anarina anao indray aza ny tanjony. Tsy nahaposiko indray zany. Fa nga koa moa fidomanao koa ny toy izao
sady haintsoa tsy misainany amin'izany. Efa nitianao izy hony ary itianao foana na inona na inona. Araiza foana koa ary ity izy no ela be. Efa intamy kosa ka. Iny tokoa. Manahoany manda? Manahoany ry? To ela be rikala. Ka filaram-be nkekiny tao e. Fa nahazo ihany. Iena azo ka. Dia ina le tsy mivaovao malala. Nga efa ela be lany tonga teto? Tonga kelikely dia tamin'ny lovasoka. Ka tsy nampilaza miloko. Lasa hitanjy ireto fotsiny ihany farany fa aleo ngamba ary izy roa andeha. Efa mba tsy irery-tsony kosinareo zao. Zay fa veloma. Veloma ry ki andriko ki. Veloma eny kia. Misaotra kia, veloma koa ndry. Efa nitondra an'ilay CV. Efa ato ka. Fa za maika milaza amiray indray aloha hoe anaty Matahotra ny tsy ampidiriny anga ianao? Ka sao dia laviny raha fantany hoe za le miaraka amin'ny janany ihany no mitady asa ho aminiko. Aza manao hevitra taingina ho aho. Dia mihevitra izany ianao fa tsy afaka nalanao izy na dia hoe efa tafiditra azy ianao raha sanatria ka izy tsy fankasitrahany an'izany. Asa koa. Sady tsisy an'izany koa kanjo e. Aza be hafa ho raisiny foana ianao. Mila mivonina fotsiny fa tsy maintsy hiatrika azy tsoela. Fa hono aky? Fa nga mondry io tsy alain'ny sofiranareo tsony ka. Efa nasaiko nandeha izy tamin'izaho le mbola nilahatra be tao ka. Ary soa ihany tokoa saika tsy nahitanao azy izany. Ary andao ary ianao tonga dia aterina hody sao dia ho tara eo ny tolakandro e. Tonga indray manda. Adinao sady nga le fiangaviako. Tsy raha tsaonao koa nge izany e. Avelao aloha mba hiaina fahasambarana raha mba eo anilako ianao ka. Tsika nge tsy hoe meo isan'andro e. Ka andao ary aloha hitady zavatra ho aniny e. Dia aveo manohy an'iny lalan'iny amin'ny ditongotra. Tena faly be afa ho raisiny dada hiasa ao amin'ny orinasa ihany zany. Efa ny aminy ny CV-any. Fa nga efa fantatry dadandry hoe iza marina izy eo amin'ny fiainandry zanany. Fantany fotsiny hoe misy manda miaraka amiko fa tsy mbola fantany aloha hoe eo ambany fifehezany atsoatsy e. Zany. Manda koa nge miahy tsy fantatro izany foana e. Efa niferany mafy mihitsy aho mba tsy hilaza izany amin'ny dada aloha. Ka matahotra ny momba azy manoloana anareo izy koa. Ka ny azaka izany foana. Tsy matoky atsony izy nefa za efa mba miezaka manala azy amin'izany fa tsy haiko mihitsy e. Ka zao ngeky e. Mananelanelan'ny saranga misy eo amin'ny fiainanareo ankehitriny izy. Ka efa impiry moa ano miteny azy fa tsy hanova ny fitiavako azy velively izany. Angamba sarotra ho azy ny ino akia. Na dia izany aza dia diso mametsiny azy loatra indry. Tsy dia meloka ihany koa izy raha manoloana ny zava-misy. Ena nanam-porofona ki fa hoe nananana izy na ory toy izao dia tiako. Ary ho tiako foana. Ka raha tazana eny amin'ny foana izany dia sinja tsy kelikely ny ahihany. Tsy mahasasatra azy izany. Izany mihitsy no nanapahako hevitra ny eo azy amin'ny dada. Efa ela kosa inerana izay sady hevitra mety mihitsy izany kia. Sady raha zatra mifanerasera amin'ny dadandry tokoa izy vao maika mora ny fanjavonany tany ahihany izany a. Mampananga aky dia sao dia hibahanao an-tsainy loatra izany ahia izany ka hoe ampihana ny fitiavany aho. Hatreto aloha tsy mbola tsikaritry eny amin'ny endriny izany ka. Mahana ihany a. Fa zao mila manampy azy fotsiny ho andry hanasanana izany. Efa fantatra hatr'izay koa fa mba matotra ihany izy. Mila mifanampindry izy na dia tsy milobava azy. Dia izao koa hoe manampy andry ihany koa fa za matahotra. Dia misaotra kilova soa. Misaotra. Tonga ihany anga rentso le olana lazaindria. Sao dia amery fotoana eto fotsiny mantsiko. Manda kosa tsy manao an'izany e. Olona matahotra amin'ny zavatra atao rehetra izany.
indrindra moa ka hoe eona voalohany aminao rafozany asa mantsiko efa andalana izy ka fa nanahoana aloha momba n'le olona nanatitra CV iny mety ihany ka izao retsoa asa evy makany ampiasana izy amin'ny ahoana re zany amin'ny alatsinainy amin'ny valo zay ay ao fa ampimaniko ary izy fa ahoana anaka ahoana dada fa mba manao ahoana loatra aloha zany olona tsy mampandromandry anjanako an'izany ohatra ny olona rehetra ihany fa everiny dada ohatra n'inona indray moa eny tsy lavina nge zany fa mba manao ahoana ho aho reo ray aman-dreniny ny fiavindry zareo ny dia andraso ho tonga eo izy dia ny masony dada mihitsy no maharitra azy mivantana amin'izay efa tsy lavitra tsony nge izy tsy maintsy ianao vaty izay raha vao tonga omba vady ao sary-pisaina ary ny dada fa tia miantsy dia sady indraiko izy andraso fa itsena azy vetivety aloha Mansory manda mandroso dado ahoana tonga nge vahiny eo mipetrapetrala izy misaotra ke atray ay efa tonga ary aiza izyko manahoana tompoko fanga izy so de mba nidiso fandraindray ndry fa le olo tindrian'ny rasantsika nge no tiako tenenina rentso izy ary mipetra dada ary anaovako ny fifakafatarana fa zany ihany mbola isiny aiay eo maika rentso fa aza rinao fotoana amin'izany dada izay fa lasa aloha dada hoa velao izy raha mbola manana ali ka tsy azoko nge dada vonina tsara iandro mifahatongavanao ny lozako ny tsenanao teo zany teo ve dia tsy mazava aminao tsy miendrika nofinantiny aminao vavitokany ahy satria maloto sy manta velona andray kosa velao ary antso andeha sao dia andotona mindra fofona atao tranonareo ato ka andray romandy za nge tsy nandrokanao hodinao fanina nga ny hevitry ny teny rainao teo tsy miendrika anao ary antsoa eny na dia ny andiny trano nenanao aza za nga no mitianao sa dada ka raha tsy agasitrano rainao moa ve afaka anao inonao ianao raha dada ny tsy tianao dia ny fitiavako jerena ary manda tsy mbola nanao fihetsika na ny lobavany izany ka ny andrainao nge ho mazava be ka efa izany fa tsy velao andeha aloha raintsoa dia nio tsara aloha izay tokony ataonao tsy miova ary tsy ova amin'izany hevitra izany ninninona zay fa veloma ianao manda mijanona aloha manda ifonako ny nataony dada fa mijanona ho manda tsy mampitomany anao anaka reve mba fanatsanao ny olo tiako fa ianao ty anga efa lasa dala sa azonao de sango raha n'olona hatramin'ny fitiavana any ianao ko manina mora izy ny tiako za rentso tsy mila olona toy ireny manangana akany mihitsy raha hitsetra 4 mi fa aza ny voninahitro mihitsy no rehefarehefanao amin'izay fatin'olona rehetrarehetra zao de miteny anao zay izany misy tsy naposiko ianao no anana toe-tsaina mirehefarehefa mitany toy izany zay andraisanao azy tsy maninona fa tsy mila niny mandingana ny tokony ambaravarako intsony azonao zany ary tsy te andrea hoe mbola miaraka aminao izy azonao zany nahoana kosa moa any didinao amin'izay tiako toy izany ka tsy mila ho raha mbola olona toy ireny tsy mamerina anao an'izay tsony mbola olona manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina ihany ve anaka nefa ny olona apakatra anao zanako vavina ny lamba naronany vatany aza manahirana azy ka ninona nataonao tsy andrava amin'ny fitiavana ivelively izany entsoa dia miteny anao azay anaka miteny anao azay zay ataonao tsy manina fa tsy saraka mandy izany ay tiako izy dia zay tsisy ampiovan'izay teniko izay na ny fahafatesana azy
dada. Mitenena ihany ange ianao mitenena ihany ange ianao ohatran'izany Indray ry dada, dia sanao ve nikasy tananahy? Ka raha miendrika an'izany moa ve maninona kosa? Tsy mbola nandany tena ho hatramin'izay nenako. Tsy mbola nankarary akory reny ratsan-tananao reny. Ny antefata ty amiko nefa 20 taona teoriana no tsy fakasitrahanao ny safidy-boky ihany. Ny any mba fahasambarako sisadray tsy eo anilanao tsy. Ka satria efa lehibe ianao dia mitady ho mafy loha mba zavatra ray tsy nampitovy hevitra antsika mianaka ve dia tsy mba levitra ho fandreseko e. Mba miangavy ary dada. Aintsoa, asa mandray atendrony fa hoe tsy fitiavako anao zany anaka. Ny mahasoanao hatrany inge no atolotro anao hoe ka ny eo anilan'iny olona iny mahaso kokoa amin'izao hoe raha te hasambatra ianao dia avela ho ahy araka amin'ny amin'ny kahalalahana. Tsy manakana anao ity aho fa raha olona tahaka ireny anaka aza manatena azona tsodrano vao ty amiko kosa aloha Tsy tia afa-tsy izay intsony ny foko. Fa na manaiky na tsy manaiky ianao, tsy maintsy mifankatia izay. Mbola ampiovahiny foko mihitsy ianao ty mampitandrina anao farany ary Iantsoa, mampitandrina anao Ataovy izay ataonao fa tsy maintsy mivady izay. Iantsoa, Iantsoa. Dia zay iny zava-nisy tsy namposiko ny dada na vita toy izany. Ndray aky tena mampalahelo aky izany ka tsy fantatro intsony izay atao aky. Feno loatra ny foko tena aleoko loha ny ala. Efa na iny manda ihany ange zao trangan zavatra izao hoe izany na tonga azy tsy tena toky andrireny. Ka tsy dada ho any ho vadiny fa zaho mbola tsy nikitika ny fahalemena dia indray mbavakory eny mino afa tsapany koa izany. Saingy tsy afa manoatra nge izy manoloana ny nahitanao masoandro tsy misy asakana amin'ny fitiavako azy zany ry Lovasoa na dada aza. Enona ny fahafatesana aza. Tsy hoe zaza tsy ampy taona akory ka hoe fefefena amin'izay safidy-poko. Fa naninona ary any dia ohatran'izao vao ampahoriny. Iantsoa, inona loatra ny raha tsy nataoko? Ok izay aky ain'Andriamanitra nge ny mandahatra ny zavatra rehetra tadio fa izay mahasoa anao ihany ny atolony. Ka tsy mahasoa any zavatra piarin'ny dada amiko ankehitriny. Tsy mahasoa any fanavaka vahatsaranga fantsiny eo an-dohany. Raha anjara andry aky manda dia tanteraka foana io ankino amin'Andriamanitra foana. Ary maninona raha antsoina aloha manda dia asaina makaty ary. Le telefona nameko azy ary kina velany ao an-tranoko. Sady mbola tezitra tamin'ilay nataony dada teo izy. Mety mbola mafana fotsiny ny fony. Izao alamina aloha ny saindry sao dia arary eo sanatrika zay voaloza. Ndehana aloha mitsotsotra eny ambony fandriana fa zay karakara sakafo vetivety. Ela kory to misy izany ka ny olona vera nga mangina rereto fotsiny. Tsy efa tsasakadiny izay nefa atao mbola tsy miverina foana. Ny fonina tokony mba hanalana ora nefa ty efa ho lohabaty. Tsy ho ampy 10 minitra kory ty dia ho faty tanteraka raha vao hanaova connexion-ko. Mandreraka. Eto koa tsy misy na dia toerana nalana etaeta kory azako. Ary toa efa ela ihany anie natazanako an'io banda mipetraka amin'ny seza io izany. Mananolana na miandro olona koa ngamba izy io fa toa mahalo kendrika sady lasa amborolalina izany hatramin'izay natazanako azy izay. Aleo rangaha tonona fa izy koa ary ty mba tsy mananamana koa. Sady tsy lavitra kory neny fa mahatazana tsara ny Tomira amin'ny verina eo izy. Manahoana Manahoana ianao ry tovovavy? Tovariana be ianao
afaka maka toerana eto anilanao eto tsy mandinona ka sady malalaka raha tyo navalina aloha ny anarako e. ay faly mahafantatra ny raha matokely navalina za kosa manda ny anarako. Dia faly mahafantatra ny manda koa zaniko. Tiako kokoa raha mba hoe atsoinao toy izany amin'ny anarako fa tsy tovonana toy n'ilay teoko. ay sao dia tsy tokony alingelena aloha ianao e. Toa miady saina mafy mantsy ny fahitako anao izany. tsy misy an'izany re. Manan'olana goavana ka afaka mandray ho namana sahady ve ianao e. Manomboka amin'izao reresantsika izao ka raisa aloha ny tanako raha manaiky ianao e. Zay manomboka amin'izao firy moa izao amin'ny 3 ora sy 10 minitra mahery 7 sekondra sao dia mpinamany manda sy navalina. Manaiky ve ianao e. eny raha rehefa manaiky ahy mahita atao mihitsy ianao ka. Za koa ohatran'izany mihitsy ka. Tsara ho fantatrao ihany koa izany satria efa mpinamana sika izaoko. Io indray ianao dia lasa amborona. Tena tantarao amiko aloha hoe inona ny tena mampisavorovoro ny sainao toy izao e. Aingana fa vonina ianao kosa ry atra iza moa izy teo azafady. Moa zany iziko. Herim-po verimaina fotsiny tatatatako teto minitra maromaro zaiko. Ny anarako aza efa narianao amin'ny sofina vanana sahadiko. Tena azafady re miala tsy mibe dehibe Ohatrany mandreraka sahady miresaka aminaoko. Atray fangatezitra kosa ianao e. Ka ho sanda ny fahatezerako nataonao dia tantarao aingana ho azy olanao aingana. Ka lizy angiaky ka olam-piainany zany hoe olam-pitiavany. Niadina reo sy ny sipanao. Eny sahalala amin'izay ihany fa ny tena fototry ny olana tsy tian'le rafozako le dadan'le tovavy moa zany. Bandy ohatran'izao ve fa nga ianao maditra be. Tsy hoe zany kosa fa tsy mifanentana amin'ny sarangany zareo ny fahatrako dia tsy akasitrahany. Otry mba ranga mampime koa zany ka toetsaina efa tolo be zany. Aiza koa ny zanany no ahita bandy bogamy be ohatran'ilay e. Tena naiko norahonany tamin'izany koa ve kiala. Tsy fantaro aloha fa zany ny aly Fanga dia tena deba be mihitsy izy izany dia tsy misy dikany amin'ny mihitsy ny tohanao izao e. Azo lazaina aloha eny marina ihany ngeny azy. Fantany fa hijaly le vavitokany tsy mbola nandia fahasairanana raha mbola izany no ianterany. Fanga ianao tsy mipaositsony ka. Efa nijanona tamin'ny heritaona. Raha taona lasa mantsy izay no nandoany tany ny lozam-piarako tia nahazo azy mivady ireo nahitako masoandro dia tsy nisy nanampintsony ahy. Zany ve mampalahelo izany. Akoatran'izay nipotonyireo tsy matao to dia nefa niarinan'izy ireo. Ankehitriny dia izao ny efa rako tanapolo sisy. Ny fianakaviako raha teo koa moa tsy miraharahanomba akory. Mahony anazy ny tantaranao izany. Azafady vetivety fa tia ilay olona andrasako. Allo? Faiza foana e? Efa latsaka kely nge rentsony amin'ny fito e. Fangaino io tsy hianatra ho tary eo ihany Ohatray aintsoa ange zany teneniko zany e. Tsy hoany Ohatry ka tsy hanao ihany anga no nilaza tamiko fa efa akaiky ny fanadinanareo e. Dia ho aiza zany ianao miomana io ka ho aiza? Isaleako fotsiny hitondra fiara fa tsy mila mpamily. Oly aintsoa fa ho aiza hoa? Inao moa izay aleako fa rehefa tanteraka ny sitraponao dia ataovy ampy anao izay. Aintsoa dia ankalanao arainao nahitano masoandro ve ny fisian'ny olona tsy ahavita inona akory eo amin'ny fiainanao iny Zany fanambaniana ataonao amin'izany indrindra ny tena mahafatifaty aminy raha tsy fantatrao. Anga moa fidinao azy zany e. Toa anao mba maty-vady tanora ihany koa no manjo azy. Aintsoa so dia mba tafahoatra loatra no fanimba azobanao rainao ne ahy. Ary namiteanao ny zoko angamba rariny Fitiany kolokoloana nandritry ny 2 taona ny tsahanao tsy haniritsony tao anatin'ny sekondra ray monja. Rariny zany aminao. Rariny. Aintsoa mahasoa anao zany anaka mantona ataoko e. Fa ny tsy takatrao dia zany indrindra ny poizina tsara fonina ny mbanao ny fiainako. Namiteanao no aviko.
aza matahotra anao sombonaiky fa efa tsara rafitra no avinao nomaniko ny mahasoanao foana nge ho any katsahako e. Tsy misy dikany amiko izany. Raha tsy eo anilako hiaraka hamakivaky amiko koa amin'izany no tokany foko alanao indrindriny e. Indrery ny fiainako. Izy ihany no any fahasambarako. Tena zazadala mihitsy ty. Na ny vadiko ondanako aza tsy maninona e. Ataoko fa efa mba nandalo lalana toy izay ihany koa ianao. Ary azafady ianao fandeha. Andray anaka, fa hoaiza anao e? De mbola miteny anao so de mihevitra ny mbola ifampitakosina amin'iny tovolahy iny ihany ianao am'teny azay. Iranao tsony ny fiainako makasika an'izany e. Rehefa tanteraka ho any fanirianao de ataovy ampy anao zay. Fa de inona loatra le antsoa ty nahazo anao so de mba azonody mihitsy aza anao ty anaka ka tsy mahafantatra tsony izay tokony atao Ianao mihitsy ny tsy mahafantatra tsony izay tokony ataonao fa miveran-tena. Ary eo ianao andehanako afatara. Ka tsy mivoaka eo anao raha tsy milaza izay aleanao kosa ie izay ihany. Hivoaka ny ivelan'ny trano de omenao lalana amin'izay. Tsy mahazo mivoaka izany ianao raha tsy ho any am-pianarana. Azonao ve izany e? Dada, raha mbola tianao ny tohizany etsoka anao amin'izany anarana izany de avela ho ande. Iza koa ary zany manilingilina zany e. Ay marina. Efa atoandro be ka ny andro. Za moa variana tamin'ity film ty teto fotsiny. Yaintso. Manda. Fa inona moa mbola aleanao ty ha? Manda, tsy mino afoana ianao. Jao ny tenin'ny rainao ry Yaintsoa. Avelo ahy itolona rery ny fahantrako fa azatako senina tsony. Satria tsy tia atsony ianao. Dia metsiny avy ianao raha tonga amin'izany ahy e. Manda, ny any fitiavako tsy ho voakosoka mandrakizay izany ninona. Ny foko enona fa aza mivaky loza efa fantadany. Ka tsy akasitraka an'izany veliveliko izy na hivadika ho taona aza ny amaron'ny andro e. Ka za tsy afaka hiaina tsisy anao izany. Manda, ny fitiavako anao ajerena. Tianao foana. Manda hoa. Marina ny tenin'ny rainao ry Yaintsoa. Jaly tokoa ianao raha mbola mikiro hoe ampifikitra amin'ny fiainanao amiko e. Ny afitsoko ny rainao koa mbola tsy fantatra. Fonina foana raha tsy hemitra misedra koa ianao. Tena avanem-ponao foana very ny teninao reny. Fa inona foana kainy de tsy anananao fatokisana amin'ny fitiavako e. Valio a? Mivola ry Tsotsoa. Tena mivola. No heveriko fa fihetsaram-bela tsy fotsiny sisa no niarahanao tamiko taorina ny nahafaten'ny papa sy maman reny. Tsy manana ho avontsony inge ahy e. Andray, tsy maintsy miady ro Manda vao tafita eo amin'ny fiainana. Aza manay koa resy tsy miady izany. Ny fitiavantsika fa arana. Fa angandry tsy andeha fiara. Aleoko ia hiaraka andeha tongotra amindrika. Mbola oviany ty latsina ny fakahitana indray. Ay moa, zarako aza. Sady manana namana nala fanginana eny an-dalana. Ka andao ary na lavalalana e. Tsy bety indriny fa raha taraiky vao tonga ny an-trano. Ka raha tsy zazakely akioko. Ka hono ahy e. Efa milamina angany olana reo sy dadandry. Samy maka ho azy akia. Sady izy koa tsy dia maharaka hoe efa nilamina izay sy Manda. Sady ndriko aloha tsy tokony hanohatra sy hamalaza izany loatra tsony. Raha indringa izy e. Olo tindry taloha amin'ny Manda iny ary tsy afaka hisaraka amindry mandrakizay. Ka tsy tiako kosa kiny zavatra ataony tsy hoe momba azy aloha fa tsy dia maminetsiny azy loatra e. Raha tsy mbola mahafantatra ny lasany Manda izy. Ka ny fanambanina ny tsy manana mihitsy angekiny tena tsy tantoka mitoetra ny dady e. Manao tsinotsinona ny ambany saranga amin'ny loatra izy. Ka momba ndry zanany kosa nge ny mahasaro-piaro azy. Keka.
tokony anajan'ny safidiko izy raha ny ahasambatra marina ny tanjony. Ka samy manana ny fandraisany azy nareo mianaka zaniko. Avelao anka izy andresako izany fa mahakarary andoha fotsiny koa ka. Raha dada tia sakana ny fitiavana Ismandy izany. Izy angano tsy fantatro. Fa efa nahita asa izy izany. Mbola avy eo mpikarakarana an'izany aho zao. Dada mantsy tsy ho azoko tiana ny amin'izany intsony. Andolo kijery jus kely ato fa mafana loatra kosa ny andro izany ka. Andao ary. Mba hanaovy jus naturel roa azafady e. Eo kia. Misaotra kia. Oay, fa tsy manda ve kiry? Aiza ki? Ry apitria kia. Jery io fa miarana mindra amin'ilay vehivavy borivolo io. Eny tokoa e. Ry tokoa e. Andao kia nantoneny a. Sady tsy mahatazana antsika kory izy izany. Andao ary. Manda, manahoana? Manahoana nareo rovavy? Manahoana? Izy aloha navalina namako e. Dia izy io sary navalina no haintsolo tiako e. Dia izy no lova sonamany. Ay kosa, faly mahafantatra. Faly mahafantatra andriko. Toraka izany koa kia. Fa hono ho aiza aloha nareo rovavy izany e. Andeha ohatsy izay fa avy nianatrako. Ary nareo aiza? Anaty rano navalina atsy amin'ny distrika atsy. Tsy aleo ve mandeha amin'izay sao dia tsy atratra an'ilay olona eo indraiky io. Aleo izay andeha tokory manda. Sa ahoana kiry Aintso? Ndao ary. Makany amin'ny lahatolakandro a. Izay fa velomina nareo. Eny ary veloma koa ny lovasoa. Izany olona miaraka aminao izany. Hitako ianao ka tsy mahatoky ny fitiavaniko. Fananinona ki? Ohatra miombon-kevitra aminao ihany raha mifanozy tamin'ny endriny. Tena tsy azoko ki nytindray hatongavana. Mamita ka zany izy raha ny famina vinandry azy. Raha manomba anazy aloha dia feno fitaka ny tokony. Tsy miteny olona tsy mitovy le tamin'ny sarangany tokoa ny toa azoko. Toa namita ka zany eritreritro izany taloha. Fa ankehitriny ianao tratran'ny angolangolan-teniny dia nanaisotra an'izany tao an-tsaina. Efa azoko tsapaitanana ny tokom-panantenana ankininy amiko ankehitriny. Manda, dia mino ve ianao fa tovovavy ohatran'ireny dia hiankina amina bandy voadona-piainana ohatranao izao e? Tsy hoe sanatria manambany ianao fa raha ny sarangan'olona toy ireny manana toe-tsaina ohatran'izany daholo. Dia tsy mino izany navalina fa tena amin'ny fony Aintso tokoa ny fitiavany Angamba fangorahana ny sisa mbola hitapikirany aminao e. Na mbola indray mandeha monjy ary nahitako azy dia tsinjoko amin'ny fijeriny sahady ny fahabangan'ny fitiavany. Tena mino an'izany vendry aloha Tsy hoe mankahalaza azy fa mba milaza ny ayahako fotsiny mba hampiomana anao sahady amin'ny zavatra mety hitranga. Tena tsy haiko intsony izay tena ho raisina momba anaka. Mbola ho tsapanao foana izany tsy ho atsy e. Efa ela angana resy le navalina ny mpinamana. Tao olona mbola tsy hitako teo amin'ny fiainanao izy. Kisendrasendra ny eo nanay. Dia zao izahay mifandray mpinamana izao. Toa mahatsapa sahady aho hoe hafahafa ho an'ny fijeriny ahy. Tsy haiko aloha na izany dia izy fandray fa izany ny tsikarotro. Tsy misy an'izany eky fa ny ry fotsiny angamba ny vaovao amin'ny fijeriny Asa? Enka ny mba ho diso tokoa ny eritreritro. Fa zao tokoa mandalova amin'ity brody ianao amin'ny latsinainy fa efa voarainy zareo ny CV-anao. Amin'ny valora maraina io. Dia misaotra kira Aintsoa. Tena misahirana noho ny amiko loatra ianao Za indray ianao sy le teny manindrona ny foko. Fa nga za dia tsy tokony hanampy ianao mihitsy e. Averiko foana na dia efa fantatrao fa mpifankatia nge tsika Tsy laviko ange izany fa tokony mba hiotranarina ny fiainako ihany fa tsy handry fanampiana toy izao foana ka. Ekeo aloha io fa raha mahita asa ange ianao dia ho mora aminao ny hanarina ny fiainanao e.
raha misy tsaratsara mandray anao any afaka mifindray ihany ianao. Eny ary misaotra betsaka ke ohatray ary sao dia mba tokony ody amin'izay ndry efa ho ariva ange ny andro hitsanona ty aitso sao dia mba tsy fantatrao raha ny zavatra lazainao maninona moa tsy mahafaly anao nga raha mijanona ty andro any ka ny rainao ange no manaka anaty anaky an'izany tsy ho fatiny ny rangahy iny ve anao raha miverina any raha pitso na izaho koa aza ka zay ataony any tsy zazakely tsony akory hitanao ny famaly be izay mianaka tamin'ny atoandro fa tsy kary no mbola mifandray tsika ka tsy tondrahan'iny polisy aty raha izany zanga moa tsy ampitaony olon-dehibe ary mandaka tompona andraikitra ny fanapahan-kevitro tsy fantatro raha mbola tsy mino izy fa tiako tsapany hoe hatraiza marina ny alala ny fitiavako anao. Ay tongatso anao Ie fa taiza moa ianao maly rentso dia nahoana koa tsy nandray antso sady amin'izay vonoana ny telefona mbola tsy tehiresaka dia taiza zany ianao io natory taiza tany amin'izay olona tsy mila ady amiko isan'andro tany amin'izay mba mahay mampitony ny adi-tsaiko fa tsy manampitrotraka foana toy ny ataonao ensoa zanako ange ianao anaka zanako anie ianao raha mbola misy lanjany aminao ihany zany dia aza atao toy izao tsony mijaly ankiary dady homeo any fahafahana amin'izay safidiny fokodiaviny dada miangavy mba fantatrao moa ny fahafaham-barakako raha izany no tanteraka ry aintso tadiavinao hitsahana amin'ny tany no iny olona iny ve ny voninahitro kose mbola misy olona sahaza ny voninahitro miendrika anao anako fa everiny dada fa impiromity moa ny fony olombelona ary io fitiavana io tsy toy ny taniketsaka hoe afindrako etsy dia ho velona vetivety indray fa raha mbola ny momba n'iny tovolahy kosa aloha dia aza manantena fiovahan-kevitra avy aty amiko ianao noviana dia raha mbola zaho koa ny zah dia aza manantena ny fiovahan-kevitro koa raha tsy hoe zah na manda mihitsy angano tsy ho eo tsony fa oviana hony ianao nanomboka an'le asa milatsinay aloha ny ay kosa fa angaly tsy misy olona fantatra elohany dia tsy ampiray volana nanaterina dosie tany akory lahy dia efa voaray sahady tsy dia haiko fa iaintso nge no nikarakara an'io ay ianao mbola miankin-doha amin'ny any ka mba efa nysahirany eringy izy tamin'ny fikarakarana an'io sady liziko hoe fa vonona tanteraka vao nolazainy tamiko ataoko hoana tsony moa ny andahany zany dia tsy tsikaritra ao ve hoe ohatra ny hafahafa izy tsy nahatsikaritra ny inona taminy alo fa nagaga fotsiny dia nidonginy natory taty amiko natory taty ny famalo ny izy sy ny rainy tamin'ny fotoana io dia izay ny antony nampijanona azy taty aloha finina marina ary ny tena ao andohany iny sipiny mila mailo elahy fa tsy araka izay any ambadika izany andrasy fa raha antsika maso ny fetsiny manomboka eto tsy nety lesa varavarana dia niditra avy hatrany ako oay ay misy vahiny ato aintso mba tsy mahalala fomba koa zany raha olona azafady fa tsy niveriko nisy olona koatra ny manda tato fa nga mbola raikitra be lary manda ka zaho zao mbola miresaka aman'olonako fa hoana misy lalo ananga mba manam-potoana dia mba nitsidika ka afaka mipetraka niditra avy any ve tsy niandrina mpandrotrona ka hipetraka vao mody manatsafy io ary sao dia manelingelina anareo aloha ny fahatongavako afaka mandengy mipetra aloha ianao manda te hisotro rano letsy ao an-dakozia eo tsy azafady miaino anao misaotra besaka ty fa voaraiso matsara tamin'le orinasa nampidiranao ahiny amin'ny latsinainy ihany dia hanomboka ny asa
Ay kosa tsara izany ka fa angamo ianao mbola tsy mampiasa finday foana. Afaka kelikely angamba vao tena mahavidy. Ay ary aleo amin'izay ary aloha andeha taona nelingelina ny fakana rahoaina mantsy ny fahatongavako teo. Veloma ianao. Iaintsoa andraso aloha iaintsoa. Fa misy iny toa tsy eo mihitsy angendry tamin'ny fanadinana nataontsika teo iny. Badelina beky ny lohako. Fa ahoana ke? Zara raha nisy nosoratana angeny feuille de copie-ako teo kely foana tsy nanaterako azy feuille blanche. Ndrio mila mandamintsaina fa isesisesy amin'izay angeny examen atoato so ihany ary fa mba le ray teo iny ihany tamin'ity herinandro ity aloha. Efa miezaka ihany aho fa tsy haiko mihitsy akia. Misy sary tsy mety voafafa ho andohako ao. Fa sary inona ke? Nandeha tany Amanda aho tamin'ny sabotsy tolakandro. Dia isy le namavehivavy iny miresaka eo ambony fandriana ny vataniko tao. Fa angana no fihetsika hafahafa ry zareo? Hafahafa aloha raha ny fahitako momba ny fipetraka izy ireo Zany koropaka be ihany koa manda raha vao nahatazana fa avy dia niditra mantsy aho fa nisokasoka ny varavarana. Tsy ndrara iny hatramin'ny fahatongavako. Dia miahiaza ny ry hoe miaraka ry zareo? Manahan' izany akia. Nianjona be mihitsy nga kely le vehivavy sady nangarika be ahery nankararary ny foko mihitsy tsy nanasiany mandalanjany aho tamin'izany. Na niara-bata amin'ny oroka aza aveke tsy nataony akory. Mety mba tsy te hanao fihetsika hafa izy fa nisy olona teo. Nanomboka oviana indray. Maina be hatramin'ny firesany nge. Nisaotra fotsiny izy fa voaray tamin'ilay asa nampidirako azy hono dia izay ihany. Izao ry Aintsoa, ny fanadinana aloha ke hatrehana. Tsy hoe manamaivana ny atsitsaindria fa mizaha ihany aloha ndry manadino ka marina arary mihitsy angeny efa randrira mitoy izao ka ny olana ankarary andrindra ngeke dia fahafantarana hoe mampirafy ihany mandy. Tsy ho taniko aky raha tena izay marina. Aza miniminy foana aloha fa mbola ahiahy ihany ange zany. Aroko izay arary eo nge ho andry ndao loatsika ody ndao fateriko ndry. Iandrandra fila io ke fa mbola andalo isotra n'le dezena indray any manda. Saheraka amiko andry. Tsy maninona fa andrasako ao anaty fiara indry rehefa tonga any. Tena te hafantatra tokoa ve ianao hoe iza marina ny Aintsoa mahafatifaty anao iny? Fa ahoana kirina valina? Avy ianao aty avy dia jereo reto video sary reto. Fa taizaka iny nahazahoandry an'ireo Rehefa asy dia ho hitanao hoe iza le miresaka aminy dia manahoana amin'ny fihetsiny. Andraso tokoa ary. Rehefa asy hoe ka le dizianay nge io Ie, izy indrindra io. Alefa azo hatramin'ny farany dia jereo ny fihetsiny ho jere. Tsy fihetsika ataon'olondro mifankafantatra fotsiny kosa aloha izao reny. Tsy misy tsy voakitiky ny razatana angasy ny endrika mahafatifaty an'ity olo-tianareo. Amin'izay koa kala dia makafy ery. So dia mba tsy marina kosa io rona valina. Hitady porofo hafa mazava tsara koatran'izao aizandray ary ianao raha io masonao io mantsy tsy ahita an'izao vatana mihitsiko ao anaty birao ange io nazahoaka an'io azy efa fika be tsy vita moramorako. Ty Aintsoa kosa ve dia ampirafy ahy to tsy mino an'izany ary na valina. Fa ty sary ty ny tena porofo tadiavinao. Fa nga tena marina io dia sa ny Aintsoa ve dia sahany tokoa ny mampirafy ahy Ka tsy efa niteny ianao moa io olona horoan'io no heveriny famendrika ny sarangany. Ratsy saina. Tsy mba mangoraka anao tamin'ny nanjoanao kory izy fa zay mahasoa azy ihany ny katsahany.
efa napoziko mihitsy hoe tsy miankina amin'ny hazo boboka izany ho any sipa oatra an'ireny. Ary sao dia izy tezitra tamin'ile nahatratrantsika farany iny kosa raha nahatonga azy anao toy izao e. Tsika angana anao ninina fa izy mihitsy no efa maloto saina any mahana amin'ny atao. Tsy mino an'ireny ary navalina. Tsy mahavita mampirafy azany raha izay haintso. Tsy marina izany e. Sakasakao ihany fa io vita izay ny adidiko amin'ny mahanamako an'lahy. Dia afantatra marina tsika dia nitady pirofo mivaingana ary dia namokatra tokoa. Anjara ny lahy indray izany no mamakafaka an'izay tokony ho raisina. Izay fa ilozako aloha elahy. Mato amin'izay laintso. Manahoana kia? Manahoana ianao? Nakory mba mahasarika an'ity vehivavy ty amiko androany. Hatrizay ny anjonanjona foana. Tsy tadidin-dringa izy navaly sa ilaina hoe eo manda vao tena miverina tsara ny fitadidiana. Tsy dia izany ka. Aza matahotra indray fa mbola ho avy eo izy mividy zavatra tsy ambadika azy fotsiny mantsy izy. Dia ahoana kia? Atao ilozandry mienahena fotsiny. Aleo andeha ka. Ary toa hitsoaka sahady rotony e. Sa maika hamonjy an'le DG. Fa DG ahoana moa? Dia DG izy ty lazainao azafady? Za indray ve mody atsafaindriny amin'izany? Misaotra aloha fa mba namaiky ny idira manda tao amin'ny orinasany ihany le ry e. Tena tsy misy mazava amiko ingeny tianao ambary. Aza mody faniny eo le pe tsara vela tsy tia. Tsy mena mivadika marina ny olombelona. Rehefa hitandrifa tsy toy ny taloha ny fiainan'ilay sakaiza keliko dia nisoloandry an'ilay DG fa indray maraka. So dia mba mivika kely ary ianao ka manjary miteniteny foana. Raha narary saina efa tany amin'ny tompona dala fa tsy ho hitanao iriaria ty ohatran'izao tsony a. Tsy hitako koa nge izay idiranao amin'ny fiainanay sy mande. Mandray iray foana. Satria tsy nampozindry alala marina o. Soba tanora marina ianao ka nanome zara ho an'ny hafa. Tena miresaka amin'olona mipika kely angamba ka. Aleoko mandeha. Aza maika ho a. Tsy te ahita amin'ny manda nga ianao. Efa ho avy ange izy izay e. Tsy aleonao kosa ve manararotra mijery ny salovatavany ampitoniana faraparany e. Rehefa tsy mahalala menatra tsony ianao dia mitatatata eo fa zaza alainao baraka ohatr'izao. Dia raha mandingana eo koa ianao a dia atao fady manomboka androany mikitika ny olo tiako. Azonao izany? Tsy misy rarahiko izay olo tianao any koa e. Ataovy tsara fiana fa haintso manaja nefa ny kely. Ay kosa mazafo. Chérie o. Chérie. Efa tamy ala. Fa Manda. Andao amin'izay aky andeha malala. Manda. Fa ahoana izao e? Ka tsy efa renina loko ny vavanao teo reny io izy. Tsiry Manda. Tsy misy zavatra azoko nge e. Zao aky nefa nyekenao a. Fa angano tsy zany indray le izy. Manda, ianao ihalo. Ty tanany. Miala koa ianao ry kiala mpamadika ty a. Zay ray sika mpamadika ary kiala. Manda, ianao ihalo a. Andao nde sery fa lany fotoana eto fotsiny ka. Andeha ary haintso fa dray. Ary fa manino tianao manako. Marary ve ho aho? Marary ny andohako. Ry haintso a. Aretina andoko ve dia ampitomany anao e. Mbola tsy te resaka ary dada fazafady a. Ay ve, sady za koa efa tarako. No eveko fandeha hivoaka mantsy indrioko. Izay aloha fa lasa anaka, lasa. Efa isaka indry izao? Tonga dia miakaraty amin'ny efitranoko aky a. Mandrosoky fa tsy mety io a. Efa akaiky tao ndry. Iny aky a. Ka tsy izany fa variana andresaka kely tamin'ny dadandry tao a. Tena nahoana aky izy tao.
aza vao tsara amin'izay. Reny efa nitantaraiko andry tamin'ny finday ihany keo reny kia. Ay, tena miaraka le navalina sy manda fa tsika fotsiny no sarosaroana zareo tamin'le hoe mpinamana fotsiny. Fa ngatsy hoe nareo sy navalina ihany no famaly fa manda tsy teo? Tsy haiko efa nipoitra tampoka avy any manda rehefa avy eo. Ngamba zavatra efa nimanina hoe hitananambava fotsiny le izy tsy haiko. Dia inona nefa no mety ho tanjony amin'izany ka? Tsy fantatro kia. Fa tia izany lazainy navalina fa miaraka amin'le DG Sandro Manda ngeky ny tena tsy azoko. Indray? Angamba key no ndry nahita lalana ampidirana ny Manda tao na hoe tsy ferana ihany koa efa nahita nareo nyresaka koa izy. Sao dia mba izay tokoa ary. Efa zahatra mantsy tova manamantady azy. Izy koa mahavita manao sangy ratsy be kidikidiky izay ihany rehefa miresaka amiko. Ary sao dia izay ary no hitany na ohatra hoe nisy natsikaritra. Fa tsy haiko tsony kia. Zao vao tena mitombona ny ahako fa mampirafy atoko Manda. Tena tsy tia atsony akia izy. Iaintsoa oka ho azy zay ka. Inona kiny ratsy nataoko taminy dia natosino amin'izao ny fitiavanay. Oka izay akia. Mba nanao izay rehetra azoko natao ihany nampirofona taminy fa tena tia azy tsy niraraiko hatramin'ny disadisana izy dada noho izany nefa dia tsy anjara ndraiky izy matoa mbola rafy izany efa nitoeriko akia izany ary efa nanangasanga ho any fandresena saingy indrisy. Rahatrapony mba valim-potiana satria ny fikirizako. Tsy rariny kosa kilova izao tena tsy rariny loatra. Mampalahelo akindrika. Nitoto-paty akino aza manoto fa manodiava kosa raha toto-pity tsy ho zakany ny vokatra izao nataony andry izao tena mariny. Na tsy zazany eo amin'ny toerany dia mahatsapa fa tena nity azy tokoa ndry. Mino afa mba ho tafapakatany aminy ihany reny na dia izany aza. Saingy mbola tsy natoko ny fitiavako foana ve izy? Angamba kity tsy dia nity andry izy tsy mariny izany. Tsapako tsara ny fitiavana natolony fa namadika sahady izy. Sady aleveno any akiny momba azy fa tsy natao era-dalana amindry izany izy amakivaky ny fiainana. Hoe tsara velatsy fotsiny. Oviana kiny foko voavita ka alevina ny anarana sy momba azy. Rehefa mihodina ny fotoana, rehefa vonina ihany koa ndry ka hanana finiavana nadino azy. Vonina nampy andry foana fa za matahotra. Nandresy izany dada. Mandrevirevy ty ara-janony amin'izay ty fisotroany ty fa tsy ahavita ninino eo ange aza elingelenao aloha ka na hiboboka toka mandra-parivo ny andro eo aza ange ianao ny olanao foana vao maika ary tompoko oko izay ome ho aty ny tavangy indry navalina tsy omeko anao ty raha tsy lazainao amiko ny antony tsy hanananao antra amin'ny kokany ty eo misavovona be ny lohako fahazampiana tsony ka tantarao ary fa misy inona indray ala amin'izao mahazo azao fa izany ihany no namadia an'le kininy foko ianao ange fa miasa mizatsy kelikely fotsiny oviana moa io karama kely io voanarina ny fiainany ka inona ihany izany ka sainao atao angalatra kanefa tsy azoko fa nefa anao ahoana ireo zay nalaina tety amiko ny fananako izay ny sasaran'ireo nahitako masoandro ny bodon'ireo tsy valary avy ankehitriny amin'ny fahavononana miaraka amin'ny angady sy ny arona ampanonotra ny zay nalaina tamiko tenina vao maika maizina arena solon'ny ariana ary aina solon'ny ainy ndry anga niakatra sady ny alkôla ovokariko amin'izay le planiny efa maty-paika ankehitrehako ka naleviko tsy fidiny hatramin'izay mila mifanampian'ilay fotsiny fa efa tapaka zao le sakana tsy nahafahako nanatanteraka an'izany hatramin'izay aza vao amin'izay ary andiniako ny tokony hanampiako anao apio amaly faty an'ireo nahafaty ny papa sy maman fa ngatsy hoe lozam-piarakodia indray no navoany zareo ka notakonana tamin'izany fa raha ny tena mariny ninina ny vonona izy ireo dia modina varina tany amin'ny atsa na ny fiara nitondra azy ka ahoana nafantaranao an'izany ka nisy nahita izany ry navalina ary feno ny pirofoko ankehitriny
efa fantatro ihany koa reo navandoza. Fa iza letsy? Iza ho a? Ny tena atodonikotrika dia monsieur Rabeza sy monsieur Ranary. Fa olona mipetraka aiza daholo izany? Mipetraka eto e. Monsieur Rabeza moa rangapanao aferana volamena izay. Monsieur Ranary kosa dadany Aintso. Fa mba nisy fotoana ny sainanao nandritry ny tsy nihaonantsika izay? Tsy miova-tsony izany e. Fa dia inona loatra ny ratsy nataoko anao e? Aza makaty tsono aho ianao. Ka mila miresaka aminao aho. Aza fa ho amiko no nahatonga an'izao trangan-javatra rehetra izao. Ianao ihany inge dia efa mahazava an'izany e. Aza elingelenina tsony ny fiainako. Avelao aho sy ny fantrako sisa ny aritolona e. Tsy romanda. Tsy ao anatin'ny tarigetra-piainako izany. Tsy manana afa-tsy ianao aho. Fa zafa manana ny fiainako. Ataovy ampy anao izay lainga tsara lahatra namananao hatramin'izay ahazay. Misaotra fa tsy takatra kely saina tokoa. Momba an'izany indrindra angena laka fanazavana aminao fa maizina amiko tanteraka. Fa nanao inona anao nantenaiko fa mba afa-po anao ny zavatra nikinoerika anao hatr'izay na dia tsy ampy aza. Saingy tsy noho ny fitiavanao ary na nataterahanao an'izany. Eny e, izay mbola isorako anao hatrany e. Andray. Dia izany ve ny mba nandraisanao azy ireny? Inona ny zava-doza tsy vitako noho ny fitiavako anao? Tsy naninenako anefa izany. Tsy nasiako dika eny hatramin'ilay ray nahitako masoandro. Oko izay fa leo ny sary mihetsika aho Iza moa no mahalala raha hoe fanafenana ny nataonao fotsiny avokoa reny. Andray Romanda. Ary ndeana amin'izay anao mandehany fa aza manao ranomaso manetsy kelikely ka. Ampy ihany nataonao tamiko rehetra. Tsy manaka atao tsony tokoa dia natakalo hafa. Misaotra anao e. Dia ndana mandeha amin'izay ka, ndana mandeha. Mino hainao fa mbola tsy namitaka na nihevitra anao izany aminao na dia iray sekondra akory aza. Tsy mity ary tsy mity afa-tsy anao ary Manda. Samy niny eto anatrianao ny amin'izany Manda ho aho. Ianao ty ve tsy mahalala teny gasy? Ampy izay fa mandehana amin'izay ho aho. Mamelanao raha izay no tadiavinao. Mitsodranao anao ihany koa e, mazahoza indrindra. Tsy Romanda. Tsy mity afa-tsy anao aza. Fa misy inona ato e? Odry. Mbola kiala-pe tsara vela tsy ty ihany. Lasa koa mandeha fa tsy morga ato akory. Ianao mihitsy ny tsovanina nahatonga an'izao e. Za? Aza findra ty amiko mihitsy ny toetra ratsindry Ary tsy mila ndry elinelina eo amin'ny rivotra iainana intsony kosa fa nenareo sy DG karakaraina tsara e. Oko izay ka. Ndehana amin'izay no ry Aintso mandeha. Sady sao dia moto misenina ato fotsiny indray ka iantsoantso fa na olana tato mba hiampanganana indray ny zanaky ny manaka tao e. Mangina koa ndry e. Tsy miresaka ndry Tsy mivoaka any. Efa tositosika mbola midongy eo ihany. Manda. Ifonako ny zavatra nanafitoana anao raha nisy izany ka tsy tsaroako. Fa tsy azonao ve izany teny mazava be izany hoe lasa ianao mandeha. Ary aza tositosika aho fa hitako io. Loatra no ivadiandrimondana amin'iny mandamanda iny Raintsoa. Ay mbola mifandray ihany nareo Ka tsy efa niteny anao moa Mba hafantatrao moa hoe izy ny olona iny Inona koa no ilako izay mombamomba azy amin'ny Antsipriany ihany fa rehefa tiako izy dia ampiasa e. Zanaky nga Jaona iny raha tsy fantatrao hoe fahavalontsika izany. Inona koa moa no hidiran'ny fitiavako anjanany amin'izany? Sady diso hevitra ianao fa efa maty retoana lasa izay ireo ray aman-dreniny. Izay indrindra. Fahavaloko hatramin'ny taranaka maparany ireo. Izany olo izany namono andreninao. Fantatrao izany? Maninona tsara? Everinao fahadala moa manakatsakana anao amin'iny olona iny. Ny didoanao foana nefa no ampiarinao. Ka ianao tsy miteny an'izany ka aiza ary moa no ahalalana? Sady resaka ireo samy olon-dehibe koa izany tsy misy idirany amadinika. Raintsoa.
tsy rarahinao akory zany miaindrenao nalatsany tsy fidiny a ka mpiovina tsony nefa zany e izy ary zany mba nanaraka ny neniko rehefa fahavaloko anaka de fahavaloko ary zay fahavaloko koa de fahavalonao azonao zany a aza ampidirinao miresaka tsy misy idirako zany ary dada ka misy idiranao zany matoa ampahafantariko anao anaka ka ninona koa ataonao tsy misy atanterahana an'izany tsony aho e satria mihevitra anao fa tsy mahafy anao a sa tianao anaraka an'ireo ray aman-dreninao koa iny tovolahy iny vao aionina amin'ny teniko koa ianao e dada ataovy ihany io famafisandroanao io e zaza teraka firotaona taorinan'io moa ianao no miseho be lomanolonany efa erany tezina tohitonika kosa ry dada ny eloko ny indray ny ve de ho eloko ny zanaka koa e ka rehefa vandana de kary amiko izay ihany mifona dada de ho vitanao tokoa ve ny andatsaka ny eny tsy manatsiny ary aniza moa ty taratasy valony fizahanana ataoko tany amin'ny dokoterany-keo iny nareo koa ray savasava orentsoa fangainao bevoka manontany anao ny ahy ie de iza ny rainjanakao iza mandako aikosa zao de zao aorony ny entana de lasa ianao manaraka an'izany fatina mandamandanao zany lasa ianao dada so de efa lasa dala ianao sanatria lasa ianao fa mahavita tena matory sanandingana n'ireny teniko ireny lasa ho vavaty ambona ihany lazany tatanyzany tamin'ny voalohany aika tena vokatry ny fony tsy napoisika efara amin'izao ny disadisany izy teo aminay sy tata momba ny mandatra izay ireny tsy tao an-tsaiko mihitsy hoe hosahandreo kahazanany tsy hanana ny firy eto an-tany izy so de nafana loatra fotsiny ny adezerany de nateny toy izany izy data tsy mba miverina amin'ny efa tapany izany rehefa izay ny azy de zay mampalahelo aky izany ka mba miangavy akery lovasoa ndry misisany tenaiko tsy anilikilika aleo kia mba hipetraka atao amindria miangavy akia tsy mampaninonanga aky izany zara ko aza mananamanako fa ny atahorako so de tsy ety amindri ny fiainako ato tsotra loatra tsy maninona aky izany fa zara ko aza mananandriako de misaotra kia ka inona koa moa keny tokony hisorana amin'izany ka andrinika keny sisahany mba ty ahy ny olona akaiky ny foko rehetra afa-tsindria fa nanilika avokoa tena tsy napoisiko loatra oka izay ka tadidio fa tsy toka tena tsonondry mbola manana nay sy ho zazo akipondrio ndry fa aza manary toko izany akia zay asambatra azy no ifatoy manomboko izao potika sady aky ny fiainako ry lovasoa eny noho ny famafisan-dohako ihany moa no nahatonga n'izany rehetra izany asa angamba noho ny adalan'ny fitiavako mihitsy noho ny fisiny manta teo amin'ny fiainako intsoa zay masoa aky ataon'Andriamanitra impiraveriko amindry moa zany sovy kidy asoa atsony nalaina tsy eo anilako tsony le kitapon'ny finosako nandao ala mba nanankinako ny fiainako ary nanilika le ila masoandroko sisa nandrandraiko tsy ry lovasoa oka ho azahay miangatra loatra izy tsy misy afa-tsy fangiry firiana nalano azy ao aza miteny toy izany akia mbola tia andry izy matoa no meny aina tsara ahafahany miatrika ny zava-misy toy izao angamba fiainana hafa mihitsy aky ny tiany aseho andry kia tsy mahazaka tsony aleko manaraka ny aza miteniteny foana ho de tsy sitra andry ahita ny mazava-kory izany io silaky ny andry io marary ny andohako ka mandeha any ary aloha matory ikarakara ny sakafontsika vetivety zany le fiara efa nako ty diary to miany anaty rano any iny de le rapeza koa mazava ho azy
raha dera sofera ny modiny ratraina sy nytoranina mba tsisy ny ayahan'ireo mpitandro ny filaminana any fa namatsika ihany izy. ay moa lamina izany e sady enjana be mpisikilontsika mino fa tsisy afantatra hoe efa tany amin'ny banky le rangaha iny no nisy nanaramaso e. Ka mpanao ratsy marivo salosana tsinona ny ianao ko tsy mba mailo mihitsy nefa olona naka vola be tany amin'ny banky ka nalefa ny aloha angero mpiambiny izay mihitsy no avy hatrany dia nampandrenisan'ilay soferatsika. Mbola tsy ampafiry ny areny papany tavaniny reto voly reto fa soa ihany aloha fa nahatotosany aina solony aina izy. Dia tsy mba misy alahelo miserana amin'ireo vady aman-janany ve zao ao anatinao? Everiko fa mba olona mifanerasera taminareo ihany izy ireo araka amin'ny fitantaranao reniko. Orona valina inona koa ny raharaiko an'izany a? Angamba nisy alahelo ny zareo ny tambesatra tamiko tamin'ny renin'Anjoary iny. Valy faty aloha zao fa tsy misy sentiment zany intsony. Everiko alemy mantsy ianao raha ho tonga amin'ny intsony fihodinanako. Mbola toy akamboty raisy reniko iny fa aza taitra ianao. Angabe ny tanana taloha ray aloha zao no manaraka. Ampy omany tomi fa afaka herinandro ray zany dia ikadona. Mbola betsaka ny zavatra omanina mialohan'izany mantsy fa tsy misy olona fantatsika toy ny an'le rangarabe zao aminy. Tsy maintsy mandalo eo ireo raha riva e. Fa ataontsika ahoana aloha izany reto voly reto e. Tsy maintsy manokatra konto vaovao any amin'ny banky ampirimana an'ireo aloha mandrapilaminy raharaha e. Fa mila olona tsy hahin'olona no manatotosana fa tsy iray amintsika kosa. Zany mihitsy ka. Sady tsy mbola zao koa reo no anatanterahana azy fa atao tsara pirina atao trano aloha ireo mandrapa. Ie zay tokoa. Efa mba nandalo tany ampiasanareo ihany ve aloha ianao na dia hoe tsy asa antsony azy e. Ilaina ihany mantsy izany mba hisian'ny fanajana sy tsy hisian'ny disadisa. Tsy tia ahita ny salovatavany le rafilahako iny intsony ahy e. Avy aloha izy ianao izay ataony ihany fa za tsy ho an'izany intsony. Tena mialatsiny aminao aloha Romanda fa tsy maintsy nanao an'ireny a. Avy leta tokoa aloha ny teknôlôjia ankehitriny ka na sary roa samihafa aza dia azo atambatra amin'izay fihetsika tiana anaovana azy a. Misaotra amin'ny Photoshop na ena ampifanoroka ny sary ngady Jesy aintso. Ody, ary iny tia mampitsika anao nefa toa tsisy moresaka akory. Ka mandinika an'le aintso ako. Izy zao dia mihevitra fa tsy nisy naharaka ny nataony. Avalony ihany izy sy ny tantara no any e. Efa samy manana ny fiainana izao. Fahavaloko ny ray noho izany fahavaloko koa izy. Dia mbola ranomasy foana. Rehefa tsy mirarany vatandritsony akindry dia mba tsonjovy ihany io zazy io akibondro io a. Miangavy andry ary aintsoa. Tena nafoiny dada sy mandaky tsy misy dikany eo amin'ny fiainan'izareo intsony ny fisiko. Tany amin'ny dada aniko fa tsy nirarainy akory. Karary zareo ny tsy tia andry dia mitotoko batavy fa tsy ampijaly tena lava amin'io ranomasy io foana. Tsy misy dikany intsony ake amiko ny fiainako a. Ireo olondreo no mba vahatry ny fisiko. Ka efa pejy hafa tsy misy an'izy ireo indray zao nitondran'Andriamanitra ny fiainandry dia arao arak'izay fotsiny aloha e. Io zanakindreo io ampanjininy. Mifona ke alova soa. Hitako misahirana mafy amin'ny fampahirezana isan'andro mihitsy indry fa za mihitsy no adala. Ny olona efa tsy mirara antsony mbola vetivetesiko. Fa ndry miara mitolona amiko ny alahelo ato tsy asiako dikany akory. Mifona ke za moa ve andray inona amin'ireny. Adidiko izany ka tsy maintsy atoko. Sady tsy fidona andry ihany koa nge le izy fa tsy maintsy tenenina ihany indry mba hahatonga saina andry. Dia misaotra ke mahatsiaro manandravavy-piaro ihany maha eo andry. Misaotra tsy misy tokony isorandry io azy zany. Andry ilay mitomany lava io foana nge no mampasiaka amindry indraindray e. Tsy tsara ho andrisin'ny zazakely izany ho a. Ok fa ezaka. Mba zay ahay. Andeha karakara sakafo amin'izay aloha izy Efa masaka daholo nge. Tsy efa niteneniko moa ndry tsy vizavizanao raharaha aloha.
ka za kosa veke ety ihany dia ndrasako andrimy rava avy mianatra indray ny ianao andrarato ka andry mbola tsy salama io ange ny tenenako an'izandry Aintsoa efa tsy manaky izy avy aza matahotra mibety foana zoky ka zandry mafoloko raha mba toy izao foana kiny atao indri dia mahafinaritra jereo angety indrira tsy ohatran'ireny taolana mifonoditra ireny sisy karekika le endrika mahafatifaty iny lasa atsatra dia atsatra aiza le Aintsoa nampitsiriritra an'ireo bandim-piara-mianatra taloha ireny efa lany ny fiainana kia ny vatana angamba afaka kelikely teo lan'ny taniko aza miteniteny foana io ndrika ary mialatsiny raha nanohana indri ny teniko izay koa moa dia ninona zava-marina ange zany eny ny fiarangarana ary fa miomanina reo aza diny no mamebaiko ny salahy mily n'le mpiambina raha vao manidy ny vavady eo izy ary ndana ary tonga dia miafina ao ambady io garazy io miandry ny idinany itsy misy azo isitrihana makany okay androany ny farandronao le rangahy tsy matahoto tia tsy maintsy manonitra ny ain'ireo nahitako masandro tsy manatsiny koa ianao aina solon'ny ainy io ineny fa mivoaka angamby efa vita ny zalahy koa le mpiambina vavady ery mato efa tsy revetso ny zalahy aleo tsy mampiasa paso fa ho fileziko amin'ity azo be ty fotsiny lohany le olona nylazan'ny dokotera tamiko fa hoe mitady an'le madama bevoaka amin'ny efitra fa 7 ie fantatrao nga Aintsoa nasain'le dokotera teo nanantonanao fotsiny afa tsy nilaza ny ninona kory izy zandrinao nga le ao ie fa izy efa manahoana ka izy ihany mitony aloha fa mbola tsy maty izy fa nga tena vo mafy fa maninona ary le zandriko tsy de fantatro loatra fa nisy olona mifamaly tamin'izay teny talatako fa olona izy tsy haiko fa lehilahy avo fotsifotsy fidiran'izay izy fa inona kay ny famaliany zareo dia nataony iny ny Aintsoa dia tena tsy fantatro mihitsy mademoiselle za sendrana indray client tamin'le toeram-pisakafoana no natsikaritra an'izany le lehilahy efa nanositositra azy ny tazako tsy tapitapitra izay dia efa izy ny daraboka tamin'ny tany nitako ndray fa pahana angano mason'izany olona izany tsy mahita fa bevoka Aintsoa ary izy zany olona tsy vanina izany raha ny fahitako azy aloha dia tsy nisy firarainan'le marary akory nisy ny antso tamin'ny telefona mantsy izy taoriana kelin'izay dia avy dia lasa raha maninona ny Aintsoa dia tsy hamelako izany olona izany sady tsy mandray andraikitra no mbola tsy mihevitra ny zavatra ataony akory mino aloha fa olona fantatro le zandrinao izy ka efa nijery azy tany nga ianao mbola tsy azo tsy diana izy hatramin'izao ny teny tamiko fotsiny le dokotera fa hoe mila fandidina izy fa tsy ho tafavoaka mihitsy ny le zaza noho ny arerahandreniko betsaka loatra mantsy ny raha very tamin'izy le nenjera fa nga ho teraka izy angamba ndray vao 7 volana ange ny kibony Aintsoa zao ahoana koa ny ampitombona fa ho teraka sahady izy dia asa reko miandro ny vaovao amin'ireo mpitsapitsika vao afaka mamantatra ny tena zava-misy eo teraka vavikely zany arabainy zany ianaoko misaotra otry ary tao tsy fahaly akory ianao nefa ke vaovao mahafinaritra zany ka natao anaty kovezo n'le zaza no izy teraka tsy tonga volana
moa mila raha maso akaiky ihany koa ny fahasalamany fa manana olana ara-batana izy. Zany ve? Mampalahelo zany. Ary ndrininy aloha nanaony? Mbola tsy mahatsiaro tena hony. Zany? Ie. Ary sao dia tokony hamonjy fodiana amin'izay tokoa aloha ianao e. Tsy maninona ange. Sao dia mitaintainao rehefa dia manjanaka ao mantsy tsy mahita anao efa hatry ny omaly. Tsy hoe sanatria mandroaka anao aho fa isorako anao be dia be ny rehetra vitanao. Ka ny olona nikarakarana kosa ve moa mbola tsy tamasina ahoana akory dia efa ody sady aleo mba hitazana dia hoe raha-basy fotsiny aza ka azafady mba omeo aty le taratasy ividianako an'le fanafody teo fa ianao mijanona ihany sao dia misy ilain'ny dokotera tampoka ako. Ty ary dia iny ny oka ihany fa misy vola ty ka zay fa lasa vetivety aloha e. Tena manao tandrevaka mihitsy ingely isan'izany dia ahoana moa zany raha memenina any amin'ny polisy any iny? Zao dia mila manao ny fikaroany lisany azo tsy maintsy ataony lisany zay ahitana an'iny androany dia androany any. Ka zao misy ray na roa miambina azy lavitavitra eo amin'ny vavahadin'ny komisara de polisy dia ataovy zay tsy idirany any raha vao taza ny lisany izy. Tsy fotsiny ary avy eo mahazo vaovao mahakasika azy lisany e. Avy de vitao mihitsy. Zay ary aloha. Fa misy ina hony? Votsitra ao angely raha mily mpiandro vavadiny ranary. Tena manaonao foana mihitsy ry zalahy io ka. Zay olona raha iny veranga. Fa nahoana hony? Tsy haiko fa tsy maintsy atao zay ahitana an'iny androany dia androany any e. Ratsy zany dia vaky-batsilana any amin'ny polisy any avokoa no natao ohatr'izay. Indrindra fa nandoran'andranary tao tranony maly reny. Hoay zany tsy ho tratra eo iny e. Sady sa manao an'izany iny e. Hitolo tena nga? Sady efa nyrahonako mihitsy angizy ny sy ho bebeloha maly reny e. Raha vao misy resaka mipika any amin'ny polisy momba n'iny raha ino dia ny fianakaviana rehetra nitetetehako ataoko kitoza. Tsy maintsy nanatona mpitsapy zay na dia tsy sanaka any amin'ny hopitaly azy e. Betsaka loatra mantsy ny ratra nahazo azy ka natorana azy maly reniko. Anjaran'ny zareo manao tandrevaka ireo no mitady hevitra hikaroana ny hevitra rehetra isamborana iny e. Tsy maintsy ity no ka vita zany zay ny valifatinao. Efa niverina amiko aloha zao ny akamaroan'ireo arinan'ny ray aman-dreniko na dia hoe tsy izy rehetra nipotony tsy valiny efa any amin'ny varotsy mifody reny ary. Vao efa n'izy ireo tsirairay avy zay koa ny rahan'izy ireo. Ny sisa tsy azoko lasa lavenina toa angaranary. Ary efa nandre vaovao momba ny aintsonga ianao? Aleoko ny anaraka andray any e. Nampamononao koa nga izy? Ny manjo azy no amono azy e. Fa zao aloha tsy fotsiny aloha monsieur Riva androtsaka an'ireo vola ireo any amin'ny banky indray. Eny e. Ireo volamena sy ireo entana sarobidy ireo no mbola ajanona misy azy eo ihany aloha. Rehefa milamy manontany hita eo ihany zay anaovana azy. Ok. Tsy hitako intsony izay atao. Amin'ny fomba ahoana ny ilazana amin'ny Aintsoa fa maty nisy nandoro tao an-tranondry zareo ny datany. Na ny fomba ilazana aminy fa malemy tsy afa-metsika eo am-pandriana ny zanany ary efa makarary loha fa maika moa fa zany. Fa nga efa natsiaro izy ka? Efa natsiaro izy ozy le dokotera teo. Mamindra azy any amin'ny efitry marary amin'izay ry zareo ao. Ay kosa rehefa tsy maninona aloha izy dia efa zava-dehibe zay e. Tsy fantatro marina Aintsoa sy ny fiainany talohan'izao nanjoa azy zao Anisan'ny tsy nahasalama an'ilay zaza tao an-kibony ny alahelo nandritra an'izay nitondrany voak'izay. Fa ahoana ry Lovasoa? Tantara lavabe ny amin'izany ry Michel. Ineny fa miantso indray ilay dokotera. Azafady angery Michel mba avy teo vetivety ty fanafody ty fa adiniko izy teo za tonga dia anaraka azy teo fa mety efa azo tsidihana angamizay Aintsoa. Tiany vola. Azafady
tsy maninona ka lasa vetivety ary aloha aiza moa ilay dokotera teo? Riny kaika. Iny famerika amiko dia miditra any amin'ilay hevitra manoloana azy teo. Ao angamba izany ny hevitra Intsoa fa aleo tonga dia miditra manaraka azy ihany. Intsoa Lovasoa. Intsoa, faly be afa mbola mahita andretoy izao. Za koa kifaly ary aizaka iny zanako? Salama tsara izy fa mbola nikarakarain'ny dokotera ao aloha. Ka efa nanao onak'indry izay Efa tsy dia maninona ka ny kiboko fotsiny no tsaroko marary. Le nandidiana indry izany fa tsy misy atahorany. Nandidiana? Ie, nididiny indry fa tsy tafavoaka ilay zaza no ndrireraka loatra. Ary eoko izay aloha fa tsy tokony mbola andreran-teny resaka be loatra ngendry maka aina aloha. Mba henony dada veka izy ao manjo azy ao. Efa mba nitsidika taty izy. Mbola raikitra amin'ny asany aky izy fa efa nivezivezy nijery andrito foana ihany Ai kosa, tenenako izy fa tiako foana dia nanao andreny tamanda aza sy nanao ohatr'izao. Tsy misy anakosehana mampianakanaina dia ho any amin'ny fitsarana aza. Raiko foana izy. Tonga indray indry sy ny ranomaso efa nifona tamindry izy nandritra n'izay ndry tao anatin'ny tsy fahatsiarovan-teny izay. Aroako izay moa Intsoa ary matoria mihitsy aloha. Ao, zahay matoria amin'izay. Mangidy loatra ky ny fiainako ry Lovasoa. Mafaitra noho ny mafaitra. Aoka izay ry Intsoa. Raiko maty noho netreketraka ny tsy mataotody. Tsy natreako akory na dia nanitrehana ilay vatana mangatsiaka sisa tsy lany ny afo aza. Ny zanako dia malemy tongotra tsy ho afa-mihetsika sy tsy hahiteny akory. Efa lahatra kireny ka tsy azo hitoviana. Mafy tokoa aloha saingy atao ahoana moa ny fiainanareo mianaka banjinina. Eny, tsy sasatra kiary Lovasoa no misaotra andry foana. Tsy mba namela tamin'ny sarotra izany ndry ninina fa teo foana. Raha tsy nisy andry ngamba nandritra ny janonako teny amin'ny hopitaly ireny dia efa tsy fantatra koa izay nefarany mianaka. Fomba ahoana moa kino amelako andry hiatrika rery an'izao manjo andry izao Tsy ho vitako velivelaika izany fa tsy maintsy manao ary mbola misy ihany koa ny azoko raisina. Mifanohatoha tsy ho laveny foantsika fa za matahotra. Dia misaotra kea. Efa mba nahareny mahakasika andreny lozana anjohan'ny dady ireny ve kindry? Enona dia ireo navandoza ohatra. Tena mbola tsy nahino aky izako. Fa nisy fotoana tokoa ky nisy rangahy izay tonga teto nitady andry Fa rangahy izaky? Izy aloha tsy nilaza ny anarany fa niteny fotsiny izy hoe hitady any Intsoa zanakingaranary hony. Dia indry moa izany mbola teny amin'ny hopitaly. Mba iza re izany fa ohatrany ahoana kiny endriny? Rangahy mainty fihodirana izay izy. Dia fotsy manaraka ny volom-bavany koa ny volon-dohany. Efa somary manjokojoko Raha ny endriny aloha dia efa mananika ny ngamba ataoko hoe eo amin'ny 70 taonany io. Tena tsy mahatadidy olona toy izany mihitsy aka. Izany? Iza re?
fa inona ona kiny lazain'le vaovao teo mbola eo ampikaroana an'ireo andianjola nandoro ny trano ngara tovison ranary embolana lasa zay onona ery zareo eny de inona le ayaina teo ka hoe misy ifandraisana tamina faty an'Andriamatora Beza Bernard hony satria zareo samy mpiara-miasa ihany roko anenjikaloka de gagako tsy fantatra ry zareo angafa efa voatsetsina volo ireo olona ambonimbony hitondran'zareo fitarainan'ireo avelao anao fa rehefa tsy ahita mangirana ve tsy hijanona ihany zay mihitsiko ary nanjavinay za hoa le ranga mpiandry vavahadiny ngaranary to tsy ray matiny tsy ray velona ihany koa ka tsy fantatra na ny levinaiza fa tsy sanandom-baravarana tany amin'ny polisy mamy angeniny any angamba maty matoa tsy hainona tsiotsion-dresaka akory nandritra an'izay na ity aintsoa aza tsy fantatra hoe aiza izy zao indray any amin'le namany mihitsy iny teraka mantsy izy araky ny lazainy zalako aika mbolina mampanara-maso azy ihany ianao hatramin'izao efa vaovaotaorina an'le ny alano hopitaly aky izany sao de antarana sarotam-pialo indray fa izay tokoa ry manda miteny an'izany ihany ianao meno ndry ary ahy ahoana amin'izay ary hoa le fanambina petraka ataoko fa efa vitanao avokoa zay mivalifatinao ary efa migalabina amin'ireo arenany tsiriritinao tamin'izany ihany koa ianao ankehitriny tsy adiniko kireny fa aza matahotra remo ary anisany nanampy abetsaka tamin'ny fanatotosaka amin'izany koa ndrika tsy hotsinotsy ny aviko velively tsy misy atahorana mokatra tsony ankehitriny re afery reny ka malalaka amin'izay ny lalantsika tsy hoela de ho tanterahana ny rahantsika fa aza matahotra tena marina eno miandry ny avy tany'le tranontsika vaovotsiny de tonga de mamantana manao vola tantely ihany amin'izay oeta tsy ho androko sahady fa zao asaivo mandalo aty reny ekipantomi reny mba pitsoariva fa alome famomezana ho fisaorana ny zalahy sady nahafinaritra hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany ihany koa moa tsy ny fiara-miasa ka tsy tokony faranana maina amin'izao fotsiny mila tondraka makotokotoka izany raha pitso marina tokoa zany fa tsy aty fa tokony ho ary amin'le trano mahazatra fivoriana ry ihany sao de misy manara-maso ihany mantsy ohatra ka aleo malina ihany mety mihitsy aky izay amin'ny enina ny fotoana any zany Monsieur Michel, manao any ianao? Salama tsara ka, ary ianao? Toraka izany koa ka. Inona vaovao? Elaela tokoa izay miala tsiny tokoa fa somary mbola raikidrekitra dia tsy nahatsiditsidika atrony ka efa nanahoana aloha ny fahasalamana zao salama tsara ka ay kosa ary ny zazakely ohatra ngatsy mba letana izy ka salama tsara ihany koa fa atahorana amin'ny antsika dia najanona any an-trano lova sokoa ao afaka mitaiza azy aloha ay kosa zary zany fa ilozako ary aloha ianao fa mbola hamonjy rendez-vous aman'olona ioko sao dia ataon'olona tsy manaja fotoana eo sady mbola tsy tafiditra miasa kosa teo ay fa mba ianao moa mbola tsy hanasaka sa hoe voaraisina tena mbola eo am-pitadiavana mihitsy ka zao mantsy vao mba afaka manao an'izany fa efa mba tsy dia manahirana tsony le zanako ay dia efa nahita nefa izany ka vao eona amin'le lehibe sy anatitra fangatahana aryka fa tsy tianao nga raha hoe miasa ato amiko ianao ka tsy dia ampy ihany mantsy ireo mpanatitra sakafo ato moa le mpandray olona io koa ohatrany tsy dia ampitra kefy zany ka tsy haiko raha hoe mety aminao dia anao no soloko azy fa izy ajanoko serveuse ohatrany asany teo aloha ihany ka tsy maninona nefa feza tsy maninona zany raha mety aminao ka zany hoe afaka manatitra dia mandeha ty amiko ianao na raha mpitso ihany azy tsy asakana anao anatitra ny fangatanao efa vonona amin'le efa noeritreretinao ihany nefa zany raha ohatra tsy azoazonao ny ato dia tsy olana mihitsy afaka mifindra ihany ka misy mihoatra n'izany indray moa ve asa avy hatrany dia mety amiko izany ka maraina ihany dia tonga eo fa aza matahotra ianao eny ary zay fa raha pitso zany dia mankasitraka anao sahady tsy hitako tsony izay fomba entiko isaorana anao fa tena manampy afoana ianao
Mankasitraka indrindra re. Fomba ihany reny manampy fa tsisy tokony isaoranao zany a. Ilozako ary loha ianao fa tsy maintsy mandalo any amin'ilay olona ihany na dia izany aza. Veloma ianao. Fifaliana kely neny. Ay vendrika ato e. Ary aizaka taty? Ao an-dakozia? Ay ve. Tro. Ary maninona ndry? Maninona ny zanako? Oay, maninona ty? Oay e. Tena mifaritra be tokoa. Andraso. Olova neny Zay. Ary aza mitomany moa ny zanako e. Ao fa vetivety io dia ho sitrana. Ay, efa tonga ato ndry. Ie, vao tonga teo nge. Ay, ndray. Ary fa maninona ny tomtomany? Voaketsany ty vikely ty tao ny tanany dia tsy hainona ny nanaisotra azy azako. Tokoa aky. Ary tsy tsikaritra akory tamin'izy nafindrako teo Ka ty zavatra ty mihitsy ankaiky ny diso fipetraka e. Tafiditra ny foana ny tanany raha vao variana kely iny izy. Ao fa fatorany neny aky io rehefa avy eo dia amin'izay dia tsy mihinana ny tanandry intsony. Ary fiaritrotroko e, avy. Ary mahafinaritra kely aky ty tranonareo ty Zany? Ohatra mbola zatra an'ilay teritery tary ihany indraindray. Mba afaka ho fatrana aloha raha mba ato e. Trano famatananay raha sindra misakafo hariva ty amin'ny vilina ty nanamboarany dadazy ty fony ny fahavelony isininy. So ihany fa mba tsy fantatry le jola hoe mbola any ty fa raha tsy zany angamba dia efa nidorany koa ohatr'izay. Ny orinasa azy efa reny nanaovany sasany azy. Tena mafy tokoa aky ka. Fa mino aloha za fa tsy hanelingelinantsika tsony izy ireo e. Engany e. Ary toa tsy nandalondalo tsony mika tato ato e. Dia tsy haiko aky fa toa mbola misy asa manahirana azy hono. Ary ny rahanareo mba ho viny. Mainka anao fetika izay sy fia kely e. Sahoana kiropiso kely neny. Tena mbola tsy haiko aky ny hevitra mika momba n'izany Mbola manangom-bola hono izao fa rehefa vonona mamina vinany rehetra ihany dia izany foana. Sy efa tsy ho ela ihany izany matoa efa misy fiatomboana ka. Arono aky? Mba nanao ahoana izay manda? Ela izay tsy nahinoko ny momba izay. Avela hoe sy ny fiainana iko any Efa niezaka nanangana ny mandam-pitiavany orina tsara ihany fa narodany foana. Narary tokoa reny saingy efa manana heritsaina handresy ny fahalemeny foko ankehitriny. Sady efa manana fifaliana ampitsika lalandava koa. Izany moa mimikely marina tokoa aky izany. Na zaza angeky tsy mahay mity ohatry ny tiavan-driamandy reny. Tsapako tokoa reny na dia tsy amiko aza ny antefany. Nefa aky dia mbola reny ihany no nataony. Efa haiko aky ny nanadino azy tsikelikely izao na dia hoe tsy hakosika tanteraka aza. Ampoa fifaliana. Ampoka ho ahy izy na dia tsy tomombana toy ny olona rehetra aza. Efa natolotro anjanany avokoa ny fitiavako izay natositosindray ny ankehitriny. Dia inona ny vaovao lova soa? Tsy hitahita mihitsy nareo tatato izay Ao ihany re. Somary sahirana amin'ny asa dia raikidraikitra. Ary kay nareo efa nifindra ty amin'ity trano vaovao malalaka be ty Mahandroso kosa izy zaniko. Tsy hita fa mba nanitatra kely notohizana ny trano fikoranana io mantsy ilay izy dia mba natao izay metimety azy ko. Tsara ka, mety mihitsy.
Fa ny tena antondriako tokoa Monsieur Michel andeha ampitany afatrainy soa. Tsy salama manko fifaliana kely dia nitondra azy nakany amin'ny dokotera aloha izy fa tsy afaka hiasa androany. Tena miala tsiny indrindra hony. Ay ve, dia naninona zao raha niantso tamin'ny telefonina fotsiny dia vita fa tsy dia tena hoe nisahirana nakaty mihitsy ka mba sendra hanatitra zavatra tsokoa dia efa lalako ihany ity. Mbola iantso anao eo foana izy ka. Tsy manino zany fa saiko raisin'le serveuse ireo dia io indray aloha zany ny asany mandra-pahatongany. Mirary fahasalamana ho an'ny fifaliana kely re. Dia misaotra betsaka rehefa dia atao tsara laza ny afatra. Ary izay ary aloha fa ilosako ianao e. Misy zavatra naterin'olona izay tokoa hoe omena ny aintsoa. Fa zavatra inona hono izany? Andraso fa alaiko vetivety inge. Izy raha teo zany tsy tonga ihany fa avy dia omeko anao e. Ty le izy rangaha efa nahazo azo taona izay nanatitra azy ty tetiko. Fa iza hony? Tsy nilaza anarana izy aloha fa ao anatiny ao no anaran'le mpandefa e. Dia misy clé USB ihany koa ao anatin'iny valopy iny miampy taratasy. Izay ihany aloha ny zavatra mbanambarany. Zany misaotra fa voaray ity ka. Izay ary aloha fa mazotoa ianao e. Ary iny ty mampitomany Andry? Fa inona daholo kiny raketiny iny taratasy sy le clé USB teo iny? Tsy vanina. Tena tsy vanina. Ny inona? Afatra avy tany amin-dramily mpiampina amin'ny vavahadiny dada taloha iny. Izy kay tsy maty akory. Dia inona ny nambarany? Fangamoky tsy anisan'ireo karoan'ny polisy fa nindray tsy kombakomba tamin'iny raharaha iny koa izy noho ny fanjavonany hatramin'izao. Miveriny zareo fa izany tokoa tsy nahitana azy. Saingy nazavainy tsara atao anatin'ity taratasy ity fa tsy piraitsy kombakomba tamin'ireo jiolahy velively izy fa nalainy zareo ankeriny fotsiny. Saingy tafatsoaka. Noho ny fampiorohorona nataon'ireo jiolahy azy nefa dia tsy samby sy mivantana sy makany amin'ny polisy akory izy. Raha azoko tsara izany dia mahafantatra tsara an'ireo olona navandozy izy. Fantany tsara mihitsy. Ary voarakiny ato anatin'ity clé USB ity ny ampahany orona tsara tamin'ny nanafehandreo jiolahy zareo. Nezahany nalaina ihany mantsy le caméra de surveillance tamin'ireo jiolahy mbola variana ny taona nientana tao an-trano taloha nandoran'ny zareo azy. Fa angatsy nanao saritavy ireo jiolahy no hoe fantatra na dia izany azy. Tsy haiko na nasesi-doza na ahoana fa miraikitra amin'ny video io na nisoran'le raindahany any saritavany taloha nanamperany ny entata. Dia fantatry indry ve le olona ki? Manda. Iza? Manda ho Ary mino afa navala le mibikam-bavy tamin'ny sary teo akaikiny fa ny sarina mantsy ny endriny. Andray? Dia vitany Manda ve aky? Vitany tsara mihitsy. Ary tsy ho ela dia ho vitako ihany koa ny anao azy ireo toy izany. Aintsoa? Toa mangingina fa tsy mety aminao nga le nindramiko aty ka. Eny efa nitereko ihany no teoko. Azafady. Aintsoa, mba fantatrao moa fa satroko foana nge ny fanatitava aminao e. Tsy haiko fa ohatran'ny hoe banga zany ny fiainako raha voalavitra ianao. Ngamba eny tsy hoe angamba moa zany fa tena tsapako fa manam-pitiavana anao zany tianao ary Aintsoa. Mba efa namakafaka lalina ve ianao talohan'izany? Tsy hoe voan-drano na omaly fa hatramin'le fotoana nitondrananao teny amin'ny hopitaly mihitsy nge zany e. Miala tsiny ary Michel. Lalina loatra ndratra-poko navelan'ilay nanolorako azy talohan'ny nahitanao ka mbola mangadiady amin'izao. Mbola tsy manamorona ny anolatra akory izany ankehitriny ka na isaina fitiavana azy atao tsy mampiteherika akory. Eny tsy manome tsinanao aloha saingy
tady deo fa tsy hitovy avokoa hoe ny olona rehetra tsy hoe manatsara tena fa efa mba nandalo izay nylalovanao ihany no zany ihany koa nge no nahatonga tsy mbola herika fanambadiana hatramin'izao nefa ohatra ny nahita ny fanafodiny ankehitriny da ny fanotsy taminao Rentsoa tiako ianao ianao sy ny mombanao rehetrarehetra Rentsoa. Eny voaraiko izy zany fa aleo andeha amin'izao tsy manitsoka ny fanantenanao any tsy mampiempona fa raha lahatra zany tanteraka foana. Eny ary za koa nge tsy manery anao amin'izay hevitrao fa efa fantatrao aloha zay ny atao poko aza matahotra fa tsy hampiova ny fifandraisana efa nisy teo amintsika zany fa ataovy ohatry ny teny renao nentin'ny rivotra fotsiny zany tsy levona akory fa maniditsidiny eny foana misaotra ny faindrenao ry Michel dia mbola mamerina ny fialan-tsindra mbola manampitrotraka ny tratraponao efa saiko mba hanolatra nefa toy ny tsy fankatoavako ny fanirianao indray mitondra fahasitranana kely ho azy zany na dia zany aza ka ohatra nisy entana nanindry ny ala mantsy ny tao anatiko raha vao nahalaza an'izany taminao mbola afaka manampy sakafo ianao aloha okizay fa efa voky aka misaotra anao fa mba misy zavatra angatahako aminao ry Michel raha mety hoe ahoana ka mila ny fanampinao fa tsy ho vitako rery le iziko fa zavatra inona k'izy zany dia tsy mba malahelo an'io zanakindreo akory indrina dia nitondra farisena ho andry aza ny fahatongavany tsy fidiny teto an-tany tsy hoe zaza tsy indrina nge fifaliana fa sitrapoko mihitsy ny nampisy azy porofony fitiavako any manda izy no heveriko ho tady amatotra bebe kokoa ny fitiavana ihany koa saingy indrisy maninona ary indriny manangana sahadiny rindrom-bato isarahana aminy fa manangana rindrom-bato isarahana aminy ahoana moa kia fitiavan-janaka ve ki mihoatra indreny atolotro azy reny saingy izany ny zavatra okasaindry atao ankehitriny tsy mirarano momba ny hoaviny akory indry fa ny ampim-pomafanandry hitondra loza foana ihany no abahandry ao an-tsaina na nisy andreny disadisa nampisarabazana anay ireny aza teo aminay sy dada tsy nampiovany fitiavako amin'ny maraiko azy ireny mamikoatra ny fitiavany zanaka ny ndraindrehetra ny dadako iny afaka maneho ny heviny amin'izay momba tokoa izy ary manana lalana andazy edy sitrany satria izy no nahitako izao mazava izao eny farana aneo izany heviny izany ve izy dia hokapaina tsy irireo ambonin'ny tany tsony ny ainy na zanaterany aza tsy nankahala azy fa mafisan-dony entiny fitiadala fotsiny ireny nataoko tamin'ireny ka tsy tokony ampitombo ny olana efa misy tsony ndry maninona zao raha aterindriany amin'ny polisy fotsiny ireo porofo ireo dia omena ny zareo ny fahefana tsy apiditra polisy velively amin'izao raharaha izao mahatonanao dia mahazaka tsy hoe tsy tiana ny ana koa ka atao amin'izay itiavana azy aina solo ny aina tsy moramora nge zany karaha sanatria moa zany ka misy zavatra anjoandria amin'izany dia mba ahoana ny feritreretandrian'ny fifaliana tsy hoe manilika azy sahady fa ilainy eo amin'ny fiainana hatrany ny fisindry tena reny raha mbola azo hitofiana ny tsy hahatanteraka izany mino afa tsy tokony hampatsiahivina ndritsony izany matoky andria raha ny famaliako faty no andro andozako ny tany dia tsy mampanina azy zany entsoa mbola fitiavako andriny no itenenako andry sy ampamina vinako andriny zavatra mety hitranga noho izany tsiry lova soa tiako foana koa nareo sy fifa za tsy maintsy mamaly faty tsy maintsy vitako ny valifatiko ratsika amin'izay kitsika fa efa vita angely trano zany veky tsy maninona mihitsy dia oviana hono ny finafinainy lahanaovana an'izany fa tsy eto aloha
tsy maintsy any amin'ny tany razandry dada ihany. vao maika tsara. Aiza moa le calendrier teo? Ty Hitandry rehefa mariako anaty boribory eo le izy, eto tsika miala eto, dia eto nanaovana vodiondry, ary eto indray ny soratra sy ny mariazy. Ka ona mety amindry? zany hoe afaka roa volana Zay zany. mihitsy akia. Everiko fa vita tsara mihitsy ny trano amin'izay mba hivatanantsika any. Manina aloha fotsiny ny entana rehetra dia mba trano volona nanaovantsika vola tantely. Tsara fipetraka mihitsy akia. Papa sy mama fotsiny zany mila mpandrenesina mialoko. Tsy maintsy ihany mantsy amin'ny voalohany vao makany an-tanindrazanareo. Marina izany ry navalina. Fa hono nanahoana tokoa ny momba n'le afera nahatratrarana ny Tomi e. Nidoboka le riko. Zany ve? Iny koa ange tsy mahay mionona. So ihany fa afera hafa nahatratrarana azy a. Fa ny atahorako fotsiny sao dia ampifandraisany zareo tamin'le afera ny rahantsika reniko. Mino fa tsy baradaka an'izany izy ka. Tsy maintsy ataontsika aloha izay afaka azy any amin'ity ndray nitoraka ity. Le ry mantsy no isan'ny vy nahitana sy angadina nanatotosana n'ireny asany rahantsika reny. Marina aloha zany Raha pitso ihany dia resaka amin'ny inspektera fa aza matahotra indrindra. Ay, Fa fianakavianareo avy amin'iza moa zany izy. ny tena marina tsy misy fifandraisana koatra amin'ny mampinamana izay efa trano mbola kely io. Tsy afeniko anao aloha fa efa nisy fotoana izay niaraka saingy mifandray foana na dia nisaraka aza. Kosa Dia izao mifanampy foana izay raha vao misy olana ny anankiray, indrindra moa fa momba zany dia eo foana izy. Fa mandreraka aminy anie dia tia fahamafisan-dohany ity efa impiry any teny azy nanomboka tamin'ireny nahavitany remission antsika ireny mba anajanony an'ireny asa reny amin'izay fa mbola manohy foana io ihany izy. Ometsika chance aloha izy amin'ity ndray nitoraka ity arakaraka ny fanapahan-kevitra ao raisiny orina an'izay indray. Fa zao akia miomana tokoa fa raha pitso hamonjy fanasantsika. Aiza io? Mba surprise fa tonga any ry mahita azy miomana fotsiny dia zay. Koa maninona moa raha miara-mivoaka tsika raha riva mijery akanjo kiraro entina amin'izany mariazy anga aloha sa inona le izy? Tsy ngerin-taona nahaterahany. Fa tsy ngerin-taona nahaterahany izy akay Tonga any ry ho mahita azy. Manahoana ianao madama? Salama tompoko. Ahoana ninao izay Saika hitady any aintso azafady. Kiala ratsy tia kay. Ahoana kely fahitandry ary very mihitsy kiala. Mety tsara zany. Fa inona koa tia manova endrika ity raha tsy ndrino mety koa ange tsy nahalala-ndry akory ahy Le madama marina no nanova tanteraka ny endrika. Fa inona nefa aloha ny anton'izao amin'izay amin'ity andro efa ho maiziny ity. Petrako amin'ndry kely aloha fifaliana. Misy fetika any ampiasana amin'izao alina izao mety ho alinalina vao tafody. Tsy maintsy matory eo ihany fa raha sanatrika tsy tafody dia miantso andry ihany mana amin'ny zavatra tondry sahaty ary aintsoka. Aza manahy foandry fa raha riva mitantara zavatra amindry zay. Anorika ny zanako vetivety aloha dia manainga fa efa maizina ny andro. Amin'ny valo mantsy le fety no hanomboka. Mahafinaritra ato sady miavaka kely tamin'izay efa mivonjeko mihitsy ty fety ty. Ka no avoziny izy ity ka mahalalaka tsara koa sady Ary teza moa no nahafantaranao an'ilay vehivavy tompopety teo namana mpiara-mianatra taminay fahiny iny koa zay aloha ny tompon'ity trano fahanizany ity. Manan-katao tokoa ry zareo matoa mahavita manomana fety be toy izao na dia amin'ny fitsingerena ny taona naterahana ihany aza. Izy aloha dia zay fa no mihitsy ny ohatran'izao isa taona
malasa mpiara-mianatra betsaka foana koa izy ka izany tsy nanadiny miana dia efa hoe tsy mifandray betsaka toy ny talohantsony azy izay zao. Izany mba promotion mahafinaritra. Sady mba sendra fanena teny an-dalana mantsy izay herinandro lasa izay dia tamin'izay nanomezany fanasana. Mo ndry fangay ianao mbola mandray alikaola foana? Kely fotsiny atria. Oui, allo? Ay, okey raha fa ho avy a. Fa ho aiza? Tady avetivetika eo ambadika fotsiny ro promanay teo ireny. Tsy hoe la fa aza matahotra le. Tandre mivariana any ary a. Manahoana ianao mademoiselle? Olo tiany manda moa raha tsy diso a? Ie, izy indrindra navalina. Valy mafantatra. Katerina nama Miriam koa mpiara-mianatra tamin'ndry manda taloha. Mo za koa faly mahafantatra anao. Andraniko izay Miriam mitsangana akaiky ny varavaran-dry ahy. Miangavy anao hono izy mba hanantony azy vetivety fa misy zavatra tolony andrisy manda. Dia miandry client izy dia tsy afa-mihetsika eo fa miala tsiny hono manahirana kely. Ay, tsy manina ka. Vetivety arakia. Da nafandrasiko eto ndry e. Ary alio ararako ato anatin'ny vera nefa misy ranom-boankazo ato amin'izay mivovobana fotsy. Zay. Efa nalefa an'ilay didiko izany nira. Reny fa mitsangana mandita olo koa ny olona ka manako na tsara. Zay. Ary alio mody mipirina tsara amin'izay. Ka manda koa ki dia ela ka. Nefa nilaza fa ho vetivety ihany. Nampitondra ny an'ity taoko ity koa ary ako. Tia manda be mihitsy amin'ny misotro an'ity. Zany nefa izy efa tsy dia mandray tsony loatra aloha amin'izao e. Ao araiky ataovy a. Andrasa aloha taperiko vetivety amin'ny verako ity. Ao araiky a. So ihany ndry fa eo fa mangina ihany za io ko. Zany misaotra kia. Ary fa maneno ndry? Taona vesatra tamiko akiza ny lohako izanyko. Ay, manjavina be koa izay zavatra jereva ny masoko. Mba tsy hoe ki manda zafady a. Ay. Misaotra betsaka Michel tamin'ireny fanampiana lehibe nataonao tamiko ireny a. Tsy tanterako ireny raha tsy nisy anao a. Fa ahoana aloha e? Inona no tena tanjonao tamin'ny famonoana an'iny vehivavy iny Rentsoa? Mbola ho fantatrao ihany izany e. Dia ahoana raha hoe nisy naharaka ka hoe fantatry ny mpitandro ny filaminana indrenika? Mino fa tsisy alala afa-tsenao irery ihany ny endrika sandoka nosalorako tamin'iny andro iny. Mandange tsy nahita e. Mody natsoinao iny izy dia iny voaka iny. Le tokany menao anna valako tsy nisy poizina fa tsy le tamin'ny verana telona ihany. Izy tokony hanaovana fanadihadiana nefa tsy natentsony iny fa nangina mandrakizay. Rentsoa, fa nanina ka ianao dia lasa nitafy fankalana ohatr'izany e. Tena tsy napoziko hoe ianao mihitsy no havita handatsaka ny olona na dia hoe ankolaka ohatr'ireny aza marina e. Tsy maninona na dia hoalana no izany koa zah e. Fa ny valifatiko tsy maintsy fitaiko hatramin'ny farany. Valifaty ahoana Rentsoa a? Ireo olo ireo ry Michel nandatsaka ny aindraiko raha tsy fantatrao a. Mbola tsy ny farana akory ny adiko. Mbola fanomboana iny. Fa tena azonao antoka ve nefa izany rehetrarehetra izany ka? Tsy azo lavina ho aminao. Ananako porofo mazava tsara izany. Zany ve? Sady valifaty rososina mihitsy ny natotoko tamin'iny tovavy iny e. Anisan'ny rivotra nanintsina ny any fahasambarako iny. Michel, mbola mila ny fanampianao a. So dia tokony hajanona amin'izay raha mbola fandatsahana iny olona Rentsoa. Fo tana mahafaty angereny e marina. Mbola ny solo ny atsasaky ny ranodatsy latsak'izay e. Ny fangiry firiny tao anatin'ny afo mbola tsy ataoko vita mora. Ny fositra izany rehetra izany koa mbola miriry ihany fa mbola tsy nibaby ny vitany akory. Omeny valifaty tsara indrindra izy dia voavela amin'izay nataonao koa ianao e. Tsy hanova ny ninona intsony nge izany Rentsoa e. Tsy a.
olona namotika ny androm-piainako ray manontolo izany olona izany. Aintsoa. Hatramin'ny fiainam-pitiavako nahatonga n'iny zanako iny tsy toa momba natao ireny. Izany olona izany no tena nahatonga izaka ny mafy eo amin'ny fiainana toy izao. Ka tsy vahaolana angeo any fandatsahana ina Raintsoa hoe maninona raha tolotra ny manam-pahefana izy raha tsy azo lavina tokoa ny porofo any anao. Aoa, efa natomboko ny aka tsy maintsy ho faranako e. Tsy maninona na tsy hanampy antsony azy ianao. Izay iray izay andao an'ity tany ity, na izy na za. Tena mafy loha ianao Raintsoa. Mba efa nieritreretinao moa ny vokadrany raha toa ka tanteraka tokoa izany rehetrarehetra izany ka. Aza sakananao tsony avy efa tongotra mbiandakana izany fahavononako izany. Manatona polisy raha tehijoro vavolombelona ianao. Miangavy aminao nefa aoka mba horiana ny vinavinako ny anaovanao an'izany. Tsy maninona fa vonina tsara amin'izay fotoana izay. Aintsoa, amin'ny fomba ahoana moa no nahavitako an'izany ka? Asako. Dia tsy mbola mino foana ve ianao fa tsy misy hitem-pon'ny foko afa-tsy any aminao ka? Eny vonina nampy anao foana raha izany no ampisindra tsikelikely ny alahelo mihotrika ao anatinao. Pozina hono nahafaty ny nahavalona. Diviza nefa nanapozina azy. Iza ary izany vehivavy mainty fihodirana mena volony resaka tamin'ny farany taoriana lenandozakazo kely iny tamin'ilay alim-pandizana iny. Na hery vaika loatra koa mantsy ilay pozina araka ny fanazavan'ilay dokotera nandray azy farany ka tsy tonga teny amin'ny hopitaly akory dia efa tapitra ny ainy. Fa dia iza loatra ny tsy mahakasitraka ka nahavita nanatanteraka an'ireny. Sa ve ny voaka n'indray le ramilin-dozy iny? Mino aho mantsy fa indrery ny mbola mahafantatra n'ireny aferan'ny valiny ireny. Nefa nahoana moa tsy zafana valy le? Sa ve mbola ho avy koa ny anjarako? Yaintso? Manahoany Manda? Manahoany ianao? Ianao miasa ato? Ie, inona no azoko atao anao? Saika mba hitady misy Michel azafady. Afaka tsy asakadiny izy vao tonga eo? Ay ve, ka anovy zio ary aloha e. Jure azafady eo. Misaotra kia. Ka mazotoary ianao? Misaotra. Fa nga ianao vao vetivety niditra ny asa tato. Toa tsy hitako akory mantsy tamin'ilay fety Miriam tamin'ny herinandro. Ka narary ilay zanako tamin'iny dia congé Aintsoa. Mifona kia tamin'ireny rehetra niatra tamin'ny oreny noho izaho ihany e. Tsy fananiko velively ilay nampianjera ilay fa amoaka an'ilay fotsiny tanjoko tamin'ireny saingy solafaka. So ihany fa tsy nanaraka tamin'ireny ny haiko. Avitra somatsara ihany koa no zazany ny vitahiny avina dia matoka fa efa namelanao ahy. Misaotra Raintsoa. Be dia be ny zavatra tokony hifonako aminao fa fieziko amin'ilay hoe mifona ary mamela ahy. Efa namelanao tamin'izany rehetra izany ho azy za. Misaotra kia. Matoky fa efa nanenina tamin'ny nataoko rehetra ankehitriny. Fa zao tokory Manda. Tiako ampahafantarina anao ihany fa zanakao iny nentiko tato am-boka nanositosianao ahy iny fa tsy zanak'izy akory. Zanako? Ino zanakao? Tsy midika ho iny zany akory. Vitako foana akory raha izay iny fa mba mampahafantatra anao fotsiny Zany ve? Ay mananjanaka.
mba afaka mijery azy avy. Tsy maninona mihitsy ka. Amin'ny lakamisy ho avy izao izy ny fehmery-taona. Raha mazoto ianao dia tongava fa izy fety kely ho karakaraina ho azy amin'io. Tsy maninona mihitsy ka. Fa nararotana ny ahitako azy ihany koa nge zany e. Aiza moa ny tranonareo? Raso tiany adresy sy ny laran'ny finday dia tongava amin'ny 4 tolakandro. Misaotra fa voaray ty ka. Fa hono a? Lehilahy moa le izy sa vehivavy ahafahako hanomana fanomezana tolotra azy? Vavikely. Zany ve? Raha tsy diso inona moa no itadiavanao amin'ny Monsieur Michel? So dia zavatra tokony azo atao afatra ihany mantsy fa taraiky eto fotsiny tianaoko. Saika anytany azy fotsiny aho momba ny raharaha nahafatenina valinika. Fa nga efa nisy voatazona na iahina ho navandoza sa efa fantatra mihitsy? Hoe izany vehivavy mena volo sy mainty fihodirana izany no aheny zareoko. Satria raha vao nararina valina dia nanjavona izy. Ay moa. Aizany tsy ho tratra eo izany e. Tsy misy marina izay tsisy eo izany ninona raha tsy natao. Ny mpanao ratsy koa tsy maintsy mandray mivalinasany na dia koizana tahaka ninona aza. Aloaloha andefa mbola misy fotoana vonjeko izay mantsy. Miverinao any raha vao avy any. Zay fa mazotoy ianao. Ie, dia miandry ny fahatongavanao izay amin'ny lakamisy a? Aza matahotra fa tsy maintsy tonga ahy e. Fanampiana farany aminao ry Michel. Ka inona n'ilay izy fa vonona foana ka? Farany ho Eno ka lazao ary. Mila olona matanjaka sy ranjanany efa daha amin'ny alakamisy. Dia alefa izy azy zareo? Zay vao makany an-tranonao izy amin'ny alakamisy io. Amin'ny rora tsy diso. Dia azay tonga tsirairay mandra-patongany amin'ny 3. Dia mba tiako koa raha tongany aminay koa ianao amin'izany. Fendretaona amin'io andro io mantsy ny fifaliana kely. Dia mba mangataka ny tsy asa ihany koa aloha. Ao fa ho avy ara izay ka. Ay, fa mila manaraka an'izay mitranga fotsiny ianao fa tsy mila be fanontaniana sy taitaitra. Rehefa vita izany dia azafaka aminao ihany izay tsy azonao. Ay, ao fa ezaka ary mitsoa. Farany, mba mitondra fiara fa mety hisy lanana izany. Zay? Zay. Dia aza matahotra fa omeko valisoa lehibe ianao hoe raha tanteraka tsara ny zavatra kasaiko amin'io andro io. Tsy dia mila tambiny ange ary intsoa e. Fa fahapoako nge izany e. Sady mety tsy hipetraka eto intsony koa aho orinan'izay. Fa hoaiza ianao re intsoa? Andeha fotsiny ako. Anorom-ponenana lavitra ny toerana ny levonan'ny fahalivadiko ity. Dia lozanao izany zaiko. Nanavalina kosa ve dia velanao rereto ka? Efa hanambady izy. Tsy sanatria nary azy fa hanorina fiainam-baovao hafa fotsiny. Na dia tiana mantsy hono niaraka tsy maintsy misandraka. Lalam-piainana izany. Eny e, marina izany. Vao rehefa aza atao toy izao e. Mengavy re. Tsy ampahaverina anaovanao akory izao e. Izay mifatotra tongotra miantona avy any ambony sy tsindrotsindrinona amin'ireo fantsika be dia be ireo fotsiny ve? Tsy ny ray apaha-efatra ny zogaiko noho ianao velively. Tsoa, mbola averiko foana fa mifona ry ahy. Marary aky aho. Ataovy ao an-tsainao Romanda. Fa fantatro avokoa ny raha tsy nampiarinao tamiko. Hatramin'ny bidiko indrindra aza. Tadio fa valifaty izao ampiariko aminao izao. Valifaty. Eny, fa avy hatrany dia vonoe ary fa aza mpitsaliana ohatro izao e. Tsy baikinao amin'izay mahafinaritra mba nanananao andrana dia kely akory angadada tamin'ny kiapohanao sy nandoranao azy. Satria ve za mbola niady aina teny amin'ny hopitaly no nataonao ihany dia hoe tsy hafantatra an'izany akory. Mpamosavy mandeha alina aza misy mahita fa maika ianao izay jiolahy manala sarotava. Tsoa,
tena mifona atya. Oko izay fanjarako indray izao ny leony mandreny fonanao. Ka mba tsy vanina koa nge ny rainao iny na dia izany azy. Rehefa ianao ny tratra dia aza mandoto ny hafa-tsony e. Ka na ino ianao na tsy ny dia anisany namono ny papa sy mamanko izy izay fototra nahatonga ny fiainako toy ireny. Maninona tsara? Izany tsy vitan'izany fa mbola ny bodiny haren'ireo ray aman-dreniko koa mba valifaty ihany koa no namonoko azy. Dia tadio ary fa tsy niteraka vato aman-kazo izy ka nampiofo ny valifatinao valifaty vaovao koa. Azonao? Raha tsy fantatrao dia izany nanapoizina ny navalina. Ary ho faranako aminao izany. Aintsoa, teo vitanao ve? Tsy salasalana mihitsy. Na ny vitanao taniko aza mba tsy napoizy kokoa. Izay nataoko anao izay ve dia mbola sanao ihany namitaka e? Ka ianao mihitsy ny namitaka voalohany fa aza manadio teny intsony ianao e. Ny tianao ary manda. Ary tsy nahay nity afa-tsy ianao. Tsy nasiako dikany hatramin'ny teniny indraiko noho ny tsy fahafoizako anao. Navelako nanjakanao tanteraka ny sahampasambarako saingy indrisy tsy firaharahiana ny nasetrinao an'izany. Fampirafesana mba tambony ireny. Ka mba tsy zakako foko nge nafantatra fa niaraka tamin'ny DG iny ianao e. Izay ny tena nampirisika anao an'ireny hatramin'ny valifatiko aza. Ay, dia mbola ny ampy fansorapotaka koa. Tsy vanina ianao Romanda. Tsy vanina. Mifona ary Aintsoa. Fa andray fa oay fa iny ty ataonao e. To lasantsy. Torako velona toy ny nanaovanao any tatakoa ianao e. Aintsoa. Tsy mendrika anao tsony ny famelan-keloka. Mifona ho ahy. Mifona. Dia tsy mba misy ampim-pitiavana kely tavela hitora fa amin'ny rapo atsony ve ao anatinao e? Tsy misy. Tsy misy. Tsy mendrika anao tsony koa ny fahavelomana. Tsy Aintsoa, maty ahy e, maty ahy. Fa inona moa ty nataonao? Aintsoa, tsy mety ireny e. Mialahy ianao e. Miala! Aintsoa, impiry moa ny laza fa tsy vahaolana tsony ny fantatsahana iny ankehitriny. Renjanakao nge mandy. Tsy ianao marina ny ara-ny fahoriana noho ny nataony olona io e. Na zany azy. Moramora ery no lazan'izany a. Ka ny lasa nge tsy hiverinao ankehitriny velivelona dia ho lasa kitoza teo azy izy. Valifatiko izany fa tsy misy hidiranao. Aintsoa, mifona aminao ahy. Aza lana amin'ny tsony reny ainy ha? Tsy hitako izay lingilinginao namono an'iny afo iny. Tsy efa niteny anao aho fa mila manaiky moro izay niseho fotsiny ianao. Ka tsy hamelanao anao an'ireny eo masoko tsony ahy. Raha fantatra hoe ho fanafody mahafaty ohatr'ireny aza nomenao an'ilay vehivavy indray mandery tsy tanteraka ireny. Dia mandehana mandeha fa za tsy ho voasakanao izany na dia eo ambany fifehezanao aza. Lasa ianao mandeha. Aintsoa, lehilaviko mifaladianao e. Aza toizana tsony izay saika nikasainao teo e. Aintsoa. Velao ry izy angala ny fony amiko e. Ataovy izay ataonao ry Aintsoa fa efa voninahy. Ary mangina teo koa fa mbola hiatra anao izany e. Tsy maintsy manaraka ny navalina ianao fa zataitra. Efa fantatro fa tsy hampaninana anao koa ry anao an'izany e. Tsy efa hitanao teo ve e. Nareo sy navalina ny fahavaliko ka tsy maintsy taperika koa. Ny tovavy iny nifositra n'andro teanao ny asambarako Romanda. Ary avela ary Michel. Aza tazonina mafy toy izany ho an-tanako. Tsy hamelanao anao an'izany aloha e. Mba isany namotika ny fahasambarako koa nefa ianao e. Mba jerao kely azafady Monsieur Michel le sary eo anatin'le akanjoko nisorona teo azafady. Andraso ara hoe. Inona lazainao tsy hamafa ny fankalananao efa tafatsangana ao anatiko tsony izany e. Ay ty. Fa sarina izy? Eo aty aloha ny afikasika ny tananao iny ry Aintsoa. Fa ho ataonao iny e. Omeo aty ny aloha zay. Oui, allô? Tiako fantatrao nefa ry Aintsoa fa nisany kosoka ny fanantenana nakiako tamin'ny fahitana ny sary iny. Napetrika ny heriko hanatanteraka ny valifaty efa mba naleviko noho ianao ihany.
Fa saritaizy ty e. Tena tsy mbola nanorokolona koatra tsy marina io. Tsy za io. Saingeno sy Ledizia io e. Sary namboarina io fa tsy za zany. Tsy miaraka ary mbola tsy niaraka tamin'ny DG iny zany Photoshop io. Talerao amin'izay ny valifafinao fa navitany tsarove nefa fa tsy maty ny reny disadisa nandalo teo amintsika ireny ny fitiavako anao. Tiako foana nareo mianaka. Misaory ianao ny tompo fa teo Michel nanelanelana anao sy mivalifatiko. Eny misaotra anareo Michel ahoana? Iko se fandrovana. Vitako ny valifatiko. Anso? Eny manda. Eritrereto hoe inona tamin'ireny rehetra ireny ny valifaty farany meko anao. Mandehana dia aza elingelina tsoa ny fiainako fa efa manan'olona tianay izay mianaka. Eny mbola mamerina ny fisaorana trany mitsodrano anareo koa mahitaza irina ary mazaho izay tadiavina. Zay fa velominareo e. Michel to mbola mianahana foana ianao sa tsy mino? Fa tsy napoizinao le fihetsiko teo. Ho averiko indray mandeha. Mba tiako re raha voaka ny molotra ny antony. Michel Aintso? Manaiky fa ity ianao. Ity? Eny, ity. Ary inoko fa ho vitako ny anovana izany amin'ny fotoana ankehitriny amin'ny andro tsy ampoizina. Omeo fotoana fotsiny ary mila mifanampianao foana. Ka sao dia tokony mbola tsy zorzo mila zanao amiko amin'izany iny izany aloha. Matoky ianao fa tsy vadika tsony izany. Ampianaro ary Michel ity ianao fa izany mba faniriako izany ny valifatiko farany. Michel miainanao foana Rentso aza lavina ny teny izay nolazaiko taminao raha mba fanirianao ihany izany fa vao maika andratra ny foko ny valisoa lehibe indrindra tolotra anao ka raisom-pitiavana. Ianao nge efa tiako Rentso fa zanao tahoranao tsotianao. Raha manda ny sakanao dia reny hitanao sy reny atao reny izy efa ny tia azy tamin'ny foko fa tsy tsapany izany. Ankehitriny afindrako aminao izany raha sitrakao. Sitrako tokoa Rentso ary ampitiavana ihany koa no niraisako azy fa aza miahiahy ianao. Anampy anao anadiny lasa ihany koa dia tsy mora izany ary mahandry ny ovan'ilay hoe ity teo mity foana fa aza matahotra. Misaotra ry Michel. Efa nanaratsy mihitsy tamin'ny tondrandrian'ny manda tamin'ny fiara naraka tamin'ireny mpandimboky na be efatra ireny iny ratsy Michel iny matiko tao. Dia izy izao dia tsy haiko tsony fa lasa fotsiny. Nasehoko teo masiny teo tsara fa efa nisolokan'ny Michel ny toerany tato anatiko. Dia mino ve ndry fa avoakosoka azy eo amin'ny fiainandry izany eny tsy ho moramora ny anadin'ny efa nisy teo aminay. Tsy andro vitsivitsy koa no alevina sady le fitiavana efa natolotro azy. Miezaka amindro izany Michel. Tsapako mba misy fitiavana kely misisika ho azy mantsy atao boko ankehitriny. Tsy ampilamina ny fiainandry aky atao marina k'izany miteny an'izany andokondry fa zaho aky efa nieritreritra hoe ho any ampitan-dranomasina. Nga? Hipetraka any? Hitsabo amin'ny fifaliana. Efa azoko daholo mantsy izao ny volan'ny dada tamin'ny orinasa sy ny efa nisoratra tamin'ny anarany tany amin'ny banky. Efa natota mbola kely ireny nampiasaiko ohatr'izay ireny.
sady za koa miny fa mbola ho sitrana izy. Dia ahoana zany ndrarahanareo sy Michel amin'izany ake? Miandry ny fiverenany ka. Angamba tsy dia haritrany izay. Te ilozanareo Sofia aky izany zako. Eny tsara tsodrano aky dia mahazo izay irina. Misaotra kia. Kaneka ho izany tokoa. Fa mpandrinesi ihany ana dia hoe any aza raha misy fifandrarà aty. Indrindra ny aminareo simika. Aza matahotra indri fa tsy maintsy miandry andry zahay vao anatotosan'ny raranay ka. Indri mba handrafaviko indray ve kintso eo amin'ny andro malasako dia mbola sisika nefa mba tsy fidono andry. Kosa za koa kia anao toy izany fa za matahotra. Tsy manana raita-po afa-tsy indri koa. Samy lavitra fianakaviantsika teto. Ary nahatsapa fahasambarana tokoa nisy andry tsy nanary ahatra izay. Nananjoko foana ihany aho. Rehefa sambatra indri dia sambatra koa. Misaotra kia. Fa misinona hoa? Io vakeo. Inona? Tovolahy iray hita faty irery tao an-trano na raina teo. Fa izy io? Manta izy. Fa matina n'inona? Misy namono? Namono tena kia. Namono tena? Fangandry malahelo asin-dray tsy efa nikasana ho an'izany taminy koa moa ndry. Efa namela azy aho. Raha ny zanako foana iny kia. Ninona niatra teo amin'ny fiainanay. Dia efa nifaranana izany sy vitandriko. Eny. Fantatro fa manameloka andry. Ndry mbola mandatsa-dranomaso amin'ny fahafatesany mahatonga amin'ny teny toy izany mba ahatsapa-ndry fa tsy tsara ny valifaty miantra manaina. Tadidio fa namatsika sy ndry foana nge mandeha mba malahelo azy ihany koa amin'izay manjo azy. Indrindra moky amin'izao hoe nandao izany ny tany izao. Inoko fa navongan-drano indray aza tsy nahalatsahandry io azy raha toa ka ireo ratsan-tanandr'ireo tokoa no nahatanteraka an'izany. Mifona lovasoa. Nentiny fokona fanany atezerana loatra dia nanao foana. Tsapako anefa fa mbola baiko ny fitiavan-dry azy tao anatin-dry no anton'ireny. Tsy laviko izany. Ny tia azy loatra. Nandratra mafy ihany nefa ny tsy firarahiny an'izany. Mifona kia. Efa nanenina tamin'ireny rehetrareny ankehitriny. Tsy mitezitra indringy za fa mba mahatsapa malahelo fotsiny. Inona tsony moa izany kino azontsika atao eo? Efa izay ny lahatra. Mifona Amanda. Efa namelanao tamin'ny foko tsy miangatra tsony aho. Aroako izay Aintsoa. Efa manana fiainana hafa lavitra azy ndry. Io ny kolokolo iandrombona tsara toy ny henandry azy sisy. Io fifaliana tandindo no fahatsiarovan-dry azy eo amin'ny fiainana. Omeo an'io zanak'indry io ny ampim-pitiavana azy sisa ny tapikitra tao am-pondry. Raha mbola misy. Aroako izay hoa. Aintsoa. Sambatra ankehitriny fa manana anao. Manana anareo mianaka moa izany. Za koa mahatsiaro sambatra fa niarana nonina nieny taminao malala ny foko teo anatrihan'ilay nahazy. Nampiny fasitrana ny fifaliana somatsara koa izany ka vao maika tsy ompitratra. Sofa nisy andrina nosika hiala tamin'ny ankiviam-piainany. Tsy sasatra akireny tsony mamerina fa tiako indry. Tiako amin'ny fiainako rehetra. Za koa tianao Michel. Efa tianao.
misaotra kiry Aintsoa. Ary aza be sentsentsony moa e. Vao teo ny lazany hafaliana dia ampandalovinareo sady indray e. Sentim-pahafahana raha-pifaliana ihany akiny. Setim-pandresena ihany koa e. Fa ono tokoa aky. Ahoana aky? Nisy fotoana ry ny teny hoe hiala tsy hipetraka eto intsony raha vao mahavita ny valy fatorika. Satria tsy nananeritreritra fa lahatra avy eo ambony avokoa ny fiainantsika zanak'olombelona, ka nanomezako tsy ny azy fatratra tamin'izay nampandaloviny ahy. Fa ankehitriny ka? Ankehitriny efa tody amin'ilay fiainana tiany ampitany ahy. Ianao no fidiny mba hitaridalana amin'izany ka hamakivaky indray ny fiainana sisa mbola honenako ety. Diso aho nanome tsiny be fahatany azy fa hoe nampangirifiry ahy loatra izy. Dia ahoana ny atao ary? Omeko safidy foana angenjy. Vonina raha toa ka hoe efa nisy toerana ny vinavinaindry tamin'izany fotoana izany ianao ka tiandreo honenantsika telo mianaka. Tsiry Michel. Fa ahoana? Efa teto no natokanao ahy. Tsy aletsony aho fa teto no nalevina ny valifatiko farany. Teto no nahitako anao. Ary eto no amaranako ny androm-piainako sisa. Ary aza matahotra fa efa toeran'ny fandreseko ny eto ankehitriny. Tsy hanalavitra azy toy ny fikirako aminao koa. Ka izay mety amindringa dia mety amiko daholo e. Na ny trano hipetrahantsika aza mbola ny safidy indriny mamiko. Maninona kely mijanona aty ihany a? Sady eto nefa nahazatra hatr'izay. Tsy olana mihitsy ka izay mahafinaritra andry ihany. Fa fifaliana dia tamanany amin'ny lovasoa any a. Efa zatra azy tanteraka mihitsy iziko. Na zaza mbola adiny no lovasoa. Fa soa ihany fa tsy dia mifanalavitra loatra ny trano fonenantsika. Izay nge ny fidianako le aty ihany e. Eny e, sady toa efa zatra be azy koa le vadiny lovasoako. Ka midra nge tamin'izay sy lovasoa mbola ndray trano ireny ka natetika tonga tao an-trano e. Dia misangy amin'ny fifaliana foana koa izy. Tadidiny tsara. Aleo tokoa ary ato any sady afaka manara-maso tsara amin'ny fivarotana koa tsika etoko. Ie. Fa efa matory angaky fifaliana? Tsy izy mbola mipadapata tamin'ny soary teo iny. Ay ka ampiomana ary izy dia ndao mba hivoaka kely antsika fa ohatrany mafana loatra koa ato izany ko. Hevitra mety tokoa izany a. Teneny koa soary araka amintsika fa dia atory ihany fifaliana. Sady ho santatra izao andro malaza antsika izao. Vetivety ary e. Fio? Fia? Efa matory nga mpiso kely neny? Ay ve mbola rotsorotsiany soary ato ndry e. Mandeha nangery soary miomana vetivety fa hitondra ny fivoakontsika. Dia avy koa ndry ampiomanina fa hiaraka amin'ny daditsika Vy. Sitrana ihany akendry ity. Sady lasa tsara tarehy kely. Voaravitra miendrika ny indray indry tsy misy valaka mihitsy. Ny zanako, le fifaliako.